ny fanamelohantena na ny culpabilité azo lazainy izy ity fa toy an'ilay fampianarana farany hoe vavaka anaty fahoriana fa tsy voatery hoe mitohy be hoe raha tsy teo anao tamin'ny farany dia tsy azonao ty na tsy azonao le tamin'ny farany raha tsy teo ty fa somary misy fandraisany kely sy mifanampy an'le satria ny tiana ambara dia zao hoe le tamin'le fotoana farany iny zany hoe tsy voatery vokatry ny fahotana ny fahoriana raha misy zavatra mitranga mahazo anao amin'ny fiainana dia tsy hoe be de Jesosy ianao na nanoty ianao matonitranga le zavatra zay zany ny anarana tamin'ny farany ho an'izay teo tamin'ny volana ambony ho an'izay teo ary nale manontany aza hoe fa maninona ny zanitra hatran'izao pourquoi moi nahoana ny za foana ny aran'ny fahoriana rehetra dia tsy ilaina kory manontany izany rehefa namaky ny baiboly tsika tamin'ny volana farany iny dia nahita an'izay hoe tsy ilaina kory zany satria izany fanontaniana izany dia tsy valian'ny tompo mihitsy tsy ninina nataon'ny mpianatra sy nataon'ny namanjoba sy ninona dia tsy nivalian'ny tompo mihitsy zany fanontaniana izany ka noho izany tsy ilaina kory ny manontany an'izay ny zavatra lehibe indrindra dia zao haitsika tsara ny romanina toko 7:9 fa 7:20 hoe raha ohatra ianao ka tia an'Andriamanitra satria efa voantso araka ny fikasany raha teo dia fa fanontany raha teo dia nitendreny hitovy endrika amin'ny zanany dia ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoatsika inona le dika le aso izy tsika raha le romanina toko 7:9 7:20 sy 9:20 ahatonga atsika hitovy endrika amin'ny Kristy zay zany ny tanjony zavatra rehetra tsy le alalanao hoe fa maninona ny zanitra hatran'izao fa inona natonga an'izao fa ahoana n'izao fa ny zavatra rehetra raha ohatra ianao ka tia an'Andriamanitra dia miara-miasa tonga anao hitovy endrika amin'i Jesosy Kristy ndikany hoe mitovy endrika aminy tsy hoe lasa lava volo dia lasa be volombava fa mitovy endrika aminy dia lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra kaiky lasa mifampiaino amin'Andriamanitra lasa masina tahaka an'Andriamanitra lasa tsy miafaka amin'ny fahotana tsikelikely zay zany midikany zavatra rehetra mitranga zay le ny anarana tamin'ny farany iny zany ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe raha nanota tokoa ary ianao inona ny zavatra mitranga eo zany le dirantsika zao mety tsy nanota ianao fa potra le olana fa zao raha nanota mihitsy ianao dia misy olana ohatra na tsy fantatro ahoana ny fitrangan'izany zavatra zany inona ny ataon'ny tompo inona ny ataon'Andriamanitra aminao raha tena nanota tokoa ianao dia ny zavatra mitranga foana dia zao hoe mieritreritra foantsika kapoka zany be de Jesosy matoa tratran'izao fahoriana izao fa ohatra ny ahoana ka hikapoka ataon'Andriamanitra amintsika raha ohatra ka kapohan'Andriamanitra tezitra amintsika Andriamanitra no ny fahotantsika mba fantatsika ve hoe ohatra ny ahoana ny kapok'Andriamanitra ny kapok'Andriamanitra inge raha araka ny romanina toko 9:7 dia tsotra inona fahafatesana zay ny tambon'ny ota rehefa manota ianao dia ny sazy ampiarin'Andriamanitra aminao dia fahafatesana fa tsy zavatra hafa akoatran'izay zay zany mila azontsika tsara amin'ny fiainana ka rehefa mitranga reny dia tsy voatery hoe kapok'Andriamanitra kory ny antony mahatonga ny hoe fahafatesana dia satria tany amin'ny voalohany mihitsy mbola tsisy ny lalàna mbola Adama sy Eva ny olombelona teto ambony tany no efa niteny Andriamanitra fa rehefa tsy manaraka ny zay teneny ny olona hoe mihinana n'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty tokoa ianao io ho faty tokoa tena tonga dia fahafatesana no miandry ny olona raha vao tsy manaraka ny zavatra kely tenen'Andriamanitra jereo tsisy dikany ohatrany hoe tsisy dikany zany mihinana paoma ave dia tonga dia hoe maty ianao fa tsy resaka paoma le izy fa resaka vao tsy manaraka ny zavatra lazain'Andriamanitra dia fahafatesana miandry antsika fahafatesana miandry antsika inona mahatonga an'izany mafy loatra ve le fahafatesana apetraka Andriamanitra
normal le izy satria ny atao hoe manota tsy miaino an'Andriamanitra, zany hoe misaraka amin'ilay loharanonaina le nanome ainanao rehefa nanao ny Adama sy Eva Andriamanitra dia naka an'le bolabola-tany dia nasiny fofonaina, dia rehefa nasiny fofonaina dia velona fa rehefa tsy mety hiaraka amin'io nanome loharanonaina io le olona dia mazava ho azy fahafatesana ny miatra aminy rehefa tsy miaino ny zavatra tenenin'ilay Andriamanitra loharanonaina. Zay no lazainy ao amin'ny Jeremia 2:7-10. Jeremia 2:7-10 dia zao lazainy Jeremia hoe zava-dratsy rolony nataon'ny olo kozy izy, efa nafoy loharanonaina izy. So dia ahena kely ty Julien, ohatrany tapaka le avatsy zafady. Nafoy loharanonaina izy le Andriamanitra nanome hainy no nafohinao satria natakalinao an'ilay zavatra tianao le fahotana zany. Dia avy eo nefa ny ady lavaka famorindra ho an'ny tenany, zany hoe tady fahavelomana ho an'ny tenanao, tady rano ho an'ny tenanao, nefa lavaka mitritra sy tsy mahatandrano, tsy mahavoky akory. Dia zay zany ny olana zay mitrangy eto amin'ity mahatonga ny hoe ho an'Andriamanitra ny kapoka ataon'Andriamanitra dia fahafatesana foana, fa tsy zavatra afakoatr'izay. Ary mbola zay ihany koa lazain'ny Hebreo 10:17 asa raha efa hitantsika ty lazain'ny Hebreo ty hoe zava-mahatahotra inge no azon'ny tanan'Andriamanitra velona. So dia zavatra heverinareo moramora ohatrany ahoana zany le Andriamanitra nanao an'ity tany ty dia ohatrany ahoana ny abeanao anatrehan'Andriamanitra dia tsy mpindino Andriamanitra ohatr'izao fotsiny ianao, tonga dia mipitika ary amin'ny planeta hafa ry mihitsy ngamba ianao farany potika tsisy raisina tsony. Raha sary le sary eto ny raisintsika amin'izay zava-mahatahotra ny azon'ny tanan'Andriamanitra velona. Dia aoka tsy hitsangisangisika hoe iny ary Andriamanitra fa hikapoka, tsy mila mikapoka izy tsy mpindika kely fotsiny dia efa mipitika any amin'ny planeta ianao. Donc ny tinam-bary eto zany dia hoe rehefa tratran'ny olana ianao tsy kapoka zany, tsy kapoka. Rehefa maty ve zany dia kapok'Andriamanitra. Zay indray zany ny fanontaniana satria hoe fahafatesana ny tambiny ota. Eto indray somary sarosarotra kely ny fanontaniana tao an-tsainareo tao, fa izahantsika valiana izy. Mizara roa indray ny olona eto raha ohatra ka zay ny resaka. Maty ianao zany, na tsy haiko nanao fahotana ianao dia maty. Dia ny olombelona mizara anankiroa. Ny voalohany dia ratsy pino le olona, dia marina tokoa fa tapitra teo famindrapo anazy. Ny atao hoe famindrapo dia zao hoe tsy omen'Andriamanitra anao lay sahazanao. Zay ny famindrapo misy zavatra tokony omen'Andriamanitra anao le kapoka le fahafatesana, fa tsy omeny anao iny, tsy omeny anao tsony iny, dia maty tokoa ianao. Dia marina izy zany ratsy pino vitatreo ny aminy, ary dia tsy miatra amin'ntsony ny famindrapon'Andriamanitra. Izay nge ny dikan'ity fitomanina 7:22-7 ty. Zay ny dikan'io fitomanina io, zay haitsika tsara. Fa amin'ny ankapobeny mila azontsika fa ny zanak'Israely zay nanota ary miandry azy ny fahababona ny Babilôna, izay natonga ny Jeremia nitomany. Satria olona mpanota reto nyresahany reto. Dia zao no nambaran'ny Jeremia ao anatin'io, le vahoaka ao anaty fahotana zany no miteny hoe ny famindrany tompony tsy nahalany ritra atsika, satria tsy mitsahatra ny fiatrany. Vaovao isa-maraina zany lehibe ny fahamarinanao. Zany hoe mifaly foana ny zanak'Israely tamin'izao fotoana zany raha mbola velonaina rapitso, satria mbola misy famindrapo. Ny dikany hoe famindrapo dia zao hoe tsy men'Andriamanitra anao le sahazanao fa miandry anao izy hibebaka. Zay aty aloha aty mbola misy vitsivitsy. Miandry anao, mbola manome fotoana anao hibebahany izy. Ny andro ray izay anananao raha ohatra ianao ka mbola tsy mahafantatra an' Jesosy Kristy, dia izay tombon'andro rehetra anananao dia tombon'andro andrasan'Andriamanitra anao mba hiverenanao aminy. Zay ny dikan'io.
fa rehefa tsisy maraina tsony ho anao dia tsy mevao tsony famindrapo io zany nydikany a dia vitany aminao. dia zay zany tia napetraka amintsika ratsy mbola vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao tonga eto androany mbola famindrapo ny maheto anao, tena mbola famindrapo. Farasanatria na tsy maty na tsy misy accident ara fa tsy velona tsony rapitsona tsy fantatro mitranga dia tapitra teo famindrapo raha ohatra ka tsy niavana tamin'Andriamanitra ianao androany. Zay zany dikan'io ho an'ny tsipino a dia tapitra treo ny famindrapo. Ny fantatsika ny Hébreu 9:7-7 hoe fa tendro ho an'ny olona ozy izy no faty-indray mandeha dia rehefa vita zay dia fitsarana. Zay rehefa maty zany dia tsisy fotoana tsony avato angamba ientsoa na etsy na ato tsisy fotoana tsony ibebahana fa dia fitsarana ny miandry anao. Fa raha tsy zay dia mbola manana fotoana hatrany ianao ibebahana. Zay ndika an'ilay tombonandro nomena afahantsika miverina amin'ny tompo. dia mbola zay koa nolazay ny mpitoroteny 7:7 manao hoe ho an'izay voaisa ho namany velona kosa dia mbola misy antenaina. Raha mbola velona ianao dia mbola misy fanantenana foana ho anao. Ny androm-pahavelomanao dia mbola antenain'Andriamanitra foana hoe le andro menanao androany io iverenanao aminy, le andro menanao androany io iverenanao aminy. Zay foana ny dikan'ny maraina vaovao menantsika. Satria ozy izy ny ambo velona ny tsara no lioana maty fa rehefa maty ny lioana tsisy azo atao amintsony. Fa raha mbola velona ny alika mbola mety afaka miandry tanàna ihany. Fa nalioana nangeza be iny ara rehefa maty izy dia vitany aminy. Dia ohatr'izay koa tsika olombelona raha tsy mbola vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao dia tombonana. Ka raha maty koa ianao dia vitany aminao zany na mbola tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao. Na maty tamin'ny alalan'ny accident ianao, na maty ny tsotsotra teo am-pandriny, zany zao mba tiany olona rehetra. Samy faty ihany tsotsotra am-pandrina dia vita. Mitovy ihany raha tsy mbola vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao dia any amin'ny afo be tapitra teo famindrapo. Fa tsy ny fomba hafatesanao kory zava-dehibe amin'Andriamanitra fa le fihavananao aminy teny mbola velona ianao. Raha ohatra indray ianao ka pino, zany hoe efa mino an' Jesosy Kristy maty ny solo anao teo amin'ny hazo fijaliana, manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'io Jesosy Kristy io. Raha izay ianao indray dia tsotra fotsiny valiteny omen'Andriamanitra anao ho an'ny kristianina. Romanina 5:5-7-8 andiny ray ihany nomeko amin'io. Ninona mitranga amin'ny fiainanao ozy izy matoka fa na maty ianao na velona. Zay ndikany hoe fahafatesana na fiainana na anjely na ny devoly. Ity zany fahafatesana mifanohatra amin'ny fiainana dia ny fanapahana zany mifanohatra amin'ny anjely ny devoly. Na ny zavatra kehitriny iainanao zao, na ny zavatra rapitso atahoranao io, na ny any ambony na ny ambany na hery na inona amin'ny zao zavatra rehetra zao izy dia maninona tsy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dika zany tian'Andriamanitra foana ianao ninona miatra amin'ny fiainanao, na accidentenao na inona ianao na maninona, tian'Andriamanitra foana. Zay zany mila azontsika zay. Fa tsy hoe isaka manao tsy mety kely ianao dia fa avy Andriamanitra hitsaranao dia fikapoka anao foana isak'izay mihetsika zao. Tsy izany le Andriamanitrantsika. Fa io tia foana io. Fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fotsiny mila fantatrao. Tsy misy eo anelanelandreo za aloha tsy pino za mino ihany fa za tsy mbola ity. Tsisy ezany. Rehefa tsy ato ianao dia ato. Zay ny fandehany. Ka zay zany ny ahafahana mametra antsika hoe raha ohatra ianao ka hiaran-doza dia tsy kapoka zany. Tsy kapoka zany. Satria nahoana? Fa inona? Vokatry ny nataonao. Samihafa zany ny kapoka sy ny vokatry ny nataonao. Ohatra rairaisiko.
misy ankizy kely milalao antsy, de teneniny ray aman-dreny izy alainy eny aminy iny antsy iny tsy omeny, tsy mety nefa nisy tomanao n'iny antsy iny fa vao maika izy maratra, tsy zay. Teneninao izy hoe apetrao iny antsy iny, tsy apetra satria ny kilalaoany eo. De rehefa avy eo zany naratra le ankizy, kapoka nataonao taminy ve namparatra le ankizy? Sa nisy ray aman-dreny mivavaka hoe Jesosy eo, ataovy maratra eo amin'izay fay tsarany mihitsy. Nisy ray aman-dreny nanao an'izany ve? Tsisy, tsy kapoka raha maratra izy. Tsy valim-bavaka ary tsy Andriamanitra ny nandratra anazy fa izy ihany noho ny filalaovany an'le antsy. Ny tanany maratra zany de tsy kapoka fa vokatry le antsy nataony. De zay mila azontsika, tompona andraikitra tsika fa tsy robot. Be de be ny resaka atao aoriana le vavaka ao anaty fahoriana iny. De tsy haila eo zay zavatra nitranga teto amin'ity tany ty sy teto amin'ity Madagasikara ty. Fa de mipotra ty zavatra ty. Zay tena nampiteraka adi-hevitra be le tany Kazobe io, nampiteraka adi-hevitra be teo amin'ny olona malagasy rehetra, enina tany an-dafy aza. Fa io ny de mazava tsara e. Voalohany ny sofera de olona tsy zadalana nefany miala avy any Soavinandriana mandrapatonga ny Kazobe. Tamin'ny firy izy ny ataony Soavinandriana, amin'ny firy, amin'ny 20 alina izy ny accident ny Kazobe. Raha zadalana ary izy mbo efa reraka amin'izany. Faharoa, ny fiara de tsy tomomba anara-dalàna. Voalaza hoe tamin'ny 2015 ny vizity farany. Ary efa ampanina maromaro reo zay natonga an'zareo ela be, niala tany Soavinandriana mandrapatonga ny Kazobe amin'ny 20 alina vao tonga any, tamin'ny 7 maraina niala teto sa tamin'ny firy, nefa 100 km fotsiny. Izany rehetrarehetra zany vokatra nataon'le olona ohatr'izany natonga ny fahafatesana be dia be io, fa tsisy Andriamanitra nandaka an'le tomobily ohatr'izao dia natonga anazy vadika tany akory. Dia lasa ny adi-hevitra ve izy ampiary, misy mpiary ve sa tsisy mpiary? Zao Andriamanitra efa mametraka lalàna eto amin'ity tany ity, mametraka rafitra, mametraka drafitra sy rehetrarehetra, fa mitombona foana zany na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka na mpanao mazia, fa raha alaiko ty zavatra ty ka avotsitra dia maninona? Mianjera foana io. Fa andaotsika hivavaka daholo tsika rehetrarehetra, ao ny fanaikitsika. Vavaka mafy mihitsika rehetrarehetra mba tsy enjery ty. Dia mianjera sa tsy mianjera? Mianjera foana io. Dia raha mianjera ve dia tsy mihaino vavaka Andriamanitra dika zany? Voilà. Zany zany mba mila azontsika fa manana andraikitra tsika, vokatry ny nataontsika, mahatonga zany. Ary mety tsy vokatry ny nataonao fa vokatry ny nataon'ny hafa koa. Mety le mekanisy iny tsy nanao tsara, tsy fantatro. Le mpandeha tato zany zao mety tsisy nataony azo antoka fa mivavaka reo talohan'ny ingana tany, fa tsisy kristianina mahasahy mandeha tomobile zany ka tsy mivavaka alohan'ny aingy. Mivavaka tsara ry zareo. Fa no lay andraikitry le olona anankiray tsy nantana tsara zavatra nataony dia maty ny hafa zay tsy nanao ninina. Mety mivavaka ary izy fa maty. Fa eo le mipetraka ena maty ary izy dia mbola maninona? Tsisy asaraka anazy amin'ny fitiavan'ny Kristy, raha ohatra izy ka tena ao amin'ny tompo. Fa raha tsy ao amin'ny tompo izy dia vitany aminy. Zany ingeo fiainan'io ry zareo e. Fa tsy isaky ny mihetsika dia kapoka foana. Hiditra amin'ny culpabilité amin'izay tsika zany fa iny aloha anankiray zany miteraka culpabilité ao anatin'ny olona foana. Zay raha vao misy fahoriana mitranga dia manamelo tena foana ny olona. Misy ny antsoina hoe sentiment de culpabilité, ny psychologie, ny psychologue, ny psy rehetrarehetra reny zany tena mpilalao an'io. Zay isaky ny zavatra kely mitranga amin'ny fiainanao dia manamelo tena foana ianao. Na manoto ianao na tsy manoto dia misy olona mora manamelo tena kely foana. Fa io zany tsy izy zay sentiment de culpabilité zay dia fanamelohantena, tsy izy, tsy mitombona mila elana. Dia ny psy moa tonga dia manao hoe tsy izy zany tongava ty aminay dia mandoha vola kely dia sitranonay.
fa misy koa ny culpabilité vokatry ny adsoanao mihitsy io le tena resantsika androany dia antenaiko hoe tokony ho afaka ho azy ty le tsy izy ty a rehefa ianao manao ratsy arany a ohatry ny ahoana ny ataon'ny tompo aminao maika fa ianao tsy nanao nininina dia tokony ho afaka ho azy ry zany misy zany ny culpabilité vokatry ny adsoana ny korintianina voalohany toko faefatra andininy faefatra ohatra dia ahitantsika ny zavatra tenen'ny paoly nitrangatamin'ny paoly fa kiko manomboka amy andininy fahatelo izy afahantsika mahazo ny contexte fa raha ny amiko izy dia tsy mampaninina vevelona ho tsarainareo a na ho tsarain'olona fa ny tenako aza dia tsy mitsara fa tsy hitako izay tsinoko nefa tsy manamarina azy zany fa ny tompo no mitsara i paoly zany dia nampangain'ny olona be dia be io nampangain'ny olona tsarain'ny olona sy tsarainareo izy le olona tia paoly sy ny toriny filazany tsara nampianary ny tezainy a ireo ndray mamely anazy ireo manamepanga anazy io tsy apôstôly akory fa mamitaka fotsiny sy ohatra zao dia ozy izy paoly hoe eny ary raha zany ny ataonareo a dia tsy raha toko amin'ny fiteniko izy dia hoe tsy rarahako zany tsy rarahako mihitsy zany tsy miteraka culpabilité ato amiko zany satria za tsy nanao ratsy ninina taminareo i paoly zany dia tsy olona tsy mora voan'ny sentiment de culpabilité satria fatany zavatra nataony tsy hitako izay tsinoko izy izy tsy hitako izay tsinoko kanefany a na tsy hitany ary ny tsininy koa dia tsy samy teny izy hoe za aloha dia marina foana za dia tsisy adosona nataoko mihitsy teo aminareo zay lazainy hoe nefa tsy mahamarina azy zany fa natsony paoly ao anatin'izay fanamelohana ataon'ny olona zay dia izy Andriamanitra ny tompo no mitsara dia io ny mpitsara marina alao io ny anteheratsika fa tsy vavanareo na ny eritreritro zany mpitranga foana tsy eritreretiko ny marina korina zay teneninareo amiko ny marina fa zay hitan'Andriamanitra amin'ny fiainana dia zay zany raha sendra tratra ny sentiment de culpabilité tsika dia aoka anana ohatran'ny paoly zay hoe nitodika any amin'Andriamanitra alao izy ny tsara fa tsy ianao hoe za dia tsy nanota mihitsy na ny hafa no ifanameloka eto fa alao ny tompony mahita azy eo hitantsika ny fandehany rehefa avy eo ny korintiana faharoa toko fafito andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 11 koa dia anavahany paoly an'ireo karazana culpabilité anankiroa ireo ndray le sentiment de culpabilité zay tsy nanota akory ianao tsy izy akory nefa manamelo tena fa ndraindray tena vokatry ny fahotanao mihitsiny dia ahoana ny ilazan'ny paoly azy amin'ny korintiana faharoa fa na dia nampalainao anareo tamin'ny epistily aza dia tsy manenina intsony na dia nanenina ihany azy aho teo fa fantatro fa efa nampalahelo anareo zany epistily zany kanefa vetivety ihany mifaly kosa ankehitriny nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo fa noho ny nampalahelovana anareo ka nibebahanareo fa nampalahelovina araka an'Andriamanitra ianareo ka tsy hisy na inona na inona avy aminay hitondra fahavoazana ho anareo fa ny alahelo araka an'Andriamanitra mahatonga fibebahana ho famonjena tsy hanenena fa mahatonga fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao eny indro zay zany nampalelovana anareo araka an'Andriamanitra zany indrindra dia nahatonga fahazotoana fatratra tao aminay ny toyan'io eto zany paoly dia milaza indray ilay karazana culpabilité anankiroa ao anatin'ny olona le antsony hoe alahelo io mantsy teraka alahelo io verina be dia be le alahelo eto miteraka alahelo io sentiment de culpabilité io raha vao matsiaro diso zany ianao tsy milamina fiainanao tsy milamina mihitsy fiainanao na manala azy ohatrin'inona ary ianao a dia miverina ihany io rehefa matsiaro diso ianao dia malahelo ka teto paoly zany avy mibedy andreto korintianina reto zay le lazainy hoe nampalahelo anareo tamin'ny epistily a mibedy ny korintianiny paoly a dia nalahelo ny korintiana satria natsiaro diso kanefa paoly ozy izy hoe tsy manenina amin'izany a tsy olan'izany satria maninona ozy izy lay culpabilité tao anatinareo dia nahatonga inona nampalelovana anareo ka nibebahanareo nahatonga anareo nibebaka le izy izay lay tiana
atongavana amintsika androany. Vokatry ny adisona saingy mitarika ao fibebahana. Izay le antsony Paoly hoe alahelo araka an'Andriamanitra. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra mahatonga fibebahana ho famonjena tsy hanenenana. Na matsiary se culpabiliser ary ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia ny atonga anao hiverina amin'Andriamanitra ny tanjon'izany dia tsy hanenenana izany. Fa lay sentiment de culpabilité kosa zay hainy psy hain'izao tontolo izao dia ny antsony Paoly hoe mahatonga fahafatesana kosa ny alahelo izao tontolo izao. Dia jereo tsara fa ny olona tratra sentiment de culpabilité tsy manana joie de vivre, tsy mety faly, tsy milamina amin'ny fiainany. Na nanao mety izy na tsy manao tsy mety dia matsiaro meloka foana. Zay le mila elana. Zay le mila elana satria mitondra fahafatesana ho izy, tsy mitondra fiadanana na mitondra fiainana ho antsika. Zay no mahasamihafa ny Jodasy sy Petera. Aoka ho fatatsika fa mitovy zavatra nataon'ny Jodasy sy Petera ary samy tratran'ny sentiment de culpabilité izy raha zay ny ilazaina azy na hoe samy se culpabiliser izy. Azotsika zay teny gasy zay fa i Jodasy rehefa nahita hoe namadika nivarotra n'ilay olo-marina tamin'ny vola 30, tena fantatry Jodasy mihitsy hoe tsy netiny nataony nivarotra raha marina ozy Jodasy. Zay le alahelo arak'izao tontolo izao. Varotra raha marina dia inona nataony nahatsipiny le vola dia lasa izy nanato tena dia maty. Zay matsizy ny Jodasy. Tsy nitondra fibebahana ho azy ilay culpabilité. Fa ho an'ny Petera kosa dia mitovy ihany eny Petera nanday indray mandeha. Tsy vitany nanday indray mandeha fa mbola nandafandroany. Tsy vitany nandafandroany mbola nandafantelo. Fa rehefa nahita amin'ny mason'i Jesosy Kristy izy, teo izy nanenina, teo izy nitratrany culpabilité. Dia nitomany mafy Petera. Tomany satria nanenina mafy. Fa izay le alahelo zay le araka an'Andriamanitra natonga anazy ho an'inona hibebaka. Dia niverina tamin'ny tompo dia izy no lasa tompony lakile. Zay le io e. Ka andraikitra ho foana zany io indraindray tsika ahilikitsika any amin'ny tompo foana ny bodaka tsisy sira ozy izy zay avy any maiva-tanàna. Tsisy nidiran'ny tompo amin'izany fa ianao sy ny andraikitrao io. Ndray alahelo arak'izao tontolo izao dia ndray alahelo araka an'Andriamanitra dia ndray nitondra fahafatesana fa ndray nitondra fiainana sy fibebahana. Zay zany le karazana culpabilité anankiroa. Ka ny psychanalyste sy ny psychologue sy ny rehetrarehetra dia mipanga ny kristianina. Nataoko mihitsy hoe psychanalyse moa izy eto satria amin'ny ankapobeny le système mihitsy ny mipanga ny kristianina hoe ny kristianinareo kristianina io mihitsy no mahatonga ny olona manana sentiment de culpabilité satria ozy izy zany sentiment de culpabilité zany dia aretina. Zay diare pathologie. Aretina io vokatry ny zavatra ataonareo kristianina matetika satria ny fitezanareo dia mangeja ny olona hoe zao ihany tsy maintsy atao, aza manao an'izao, nefa le olona tsy te hanao an'izany. Manaova an'izao aza manao an'izao, zay foana ny ampianarinareo. Dia avy eo teneninareo ny olona fa misy an'izany afobe zany dia vereny amin'ny afobe ny olona raha ohatra ka manota. Dia vokatry izay dia manana sentiment de culpabilité ny olona. Dia manindry moa tsy ny psychanalyste, ny psychanalyse zany, ny Freud ny anisan'ny tena nanorina an'izy io. Hoe ny kristianina ny betsaka kokoa manana an'io sentiment de culpabilité. Io fitezana io. Dia rehefa nahitana io dia ozy ndao tokoa hidirantsika zany fa ndao ianarana izany, ndao trandrahana izany. Satria mampalahelo zany. Satria ohatrany marina ihany le izy, misy marina le izy fa tsy ampy. Ary misy tokoa mpitory pastera, mpampianatra izay tsisy ataony afa-tsy zany. Manaova an'izao aza manao an'izao.
raha manao zao nareo de vereny amin'ny afo be efa hitany mihitsy ny afo be fa efa nandeha tany zay misy zany betsaka zao a de ohatr'zao ny olonany ohatr'zao ny olonany fa ary mahagaga nefa fa reny mahazo olona be deaibe a raha vo zany zavatra ataonao mahazo olona be deaibe raha mampianatra ianao inona nataon'Andriamanitra ho an'ny olona vitsikely ny olona tonga eo de zao lazainy hoe ina moa ina ny ilazan'ny olona azy hoe cour magistral be le izy théorie fotsiny tsisy mihitsy hoe inona zany mba tokony ataonay na inona tsy tokony ataonay tsy tiako le fampianarana fa ny tiany olona de le mahita foana hoe ataovy zao de aza manao zao nefa tsy vitany akory iny ange tsy vitany akory manao an'iny de rehefa tsy vitany iny de avo izy manamelo tena tsy izy mihitsy aka de ifadianina fa tena tsy tafavoaka mampijaly tena foana ny fiainana am'lay be mafaly be ty very zareo de zany ny ainana azy zay zany le matery ilazana ndao mba jerentsika kely ohatrany ahoany kristiana io tsisy afahantsika mahafantatra ny atao hoe kristiana raha tsy atao anaty soratra masina zay ny antony amakina baiboly de zay ny tonga antsika hoe hianatra mba ho gasitsika mahay mamaky baiboly tsy mbola mahitsika fa samy mbola mianatra daholo mianatra mamaky baiboly manana fiainana fifaliana fa tsy fiainana voagejany fanamelohantena lavo zao ataon'ny mpitondra fivavahana miditra iantsika ny fahotana rehetra zany miteraka fahamelohana foana miteraka culpabilité le fahamelohana ny fahotana rehetra de miteraka fahamelohana foana raha vo manoty ianao de meloka zay kosa aloha izy eo anatrehan'Andriamanitra de tsy azo elany zay ary misy sazy miatra aminao fa matetika io sazy io mbola sazy miantona aloha fa io avy io mbola miantona aloha eritrereto igny zany hoe 70 taona ny ainanao de sazy miantona 70 taona fotsiny tsy miatro io sazy io fa ao arinan'zay mandrak'zay grave zany satria Andriamanitra de Andriamanitra marina midikany hoe marina de mamaly ny zavatra ataonao arakarak'izay ataonao Andriamanitra ninina ataonao de misy valiny aminao foana izay zavatra zay Jeremia 1:50 Jeremia 1:50 de zao no lazainy hoe fa tonga ho aminy de ao Babilôna ny mpandringana ary voasambotra ny lehilahy maheriny tapatapaka avokoa ny tsipikany satria ny tompo de Andriamanitra ny fahamaliana ka hamaly tokoa zay Andriamanitra ny fahamaliana Andriamanitra ary de hamaly ty moa zany tena m'intéressé atsika ao anatin'le izy mamaly io ary tsy maintsy hamaly io na tsy mamaly ary izy androany de le famalian'Andriamanitra zany de mitakisazy ho an'ny mpanota takisazy ho an'ny mpanota ohatra fotsiny sary nomeny tao amin'ny Deutéronomie fa efa fantatsika teo fa ny an'Andriamanitra sazy de fahafatesana mandrak'izay ny tena sazy fa Deutéronomie 15:1 de afahantsika mahita hoe le fitsarana de misy sazy foana raha misy olona ozy izy mananady ka makeo amin'ny fitsarana mba ho tsarain'ny mpitsara de aoka ao amarininy zay marina ro elohany kosa zay meloko zay fa marina ianao de amarinina rehefa meloka ianao de melohana ny fitsarana rehetra eran'izao tontolo zao manao an'izany raha tsy hoe misy kolikoly angao ambadika de raha tokony kapohana ny meloka ozy izy de aoka mpandrin'ny mpitsara izy ka kapohany eo anatrehany de atao araka ny elo nisan'ny kapoka atao aminy zay zany izy teo amin'ny lalàna teo amin'ny Israely anehoana amintsika hoe tsy maintsy misy sazy foana ny ratsy izay atao ohatray koa lazay Salamo 2:2 hoe ary ianao kory tompo ao ny famindrapo fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy zay mihitsy le Andriamanitrantsika Romana 2:5 ka hatramin'ny 9:10 miditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ireketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra hitanareo le fitsarana marin'Andriamanitra io
dia reketinao ao anatinao ifatezerana io rehefa tsy mety mibebaka ianao, miraikitra ao anatinao ao io, ary amin'ny andro fahatezerana io zay vao ampiseho aminao. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana. Zay hoe mizara roa ny olombelona eto ambonin'ny tany. Dia na ianao atsy na ianao ary fa Andriamanitra dia mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Zay le tiantsika ambara eto. Ary eto ny Paoly tena voambolana fitsarana foana ny resahany Paoly anazy ohatran'le teo dia Romana 1:2-3 koa mendrika ho faty ny olona manao asa toy ireny. Eo ambony eo vakianareo le faharatsiana rehetrarehetra ataon'ny olona. Mendrika ho faty ny olona manao asa toy ny amakiko an'ity. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra zany, tanao fitsarana an'Andriamanitra. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra zany ary fantatra izy ireo tsara, nefa izy ireo dia mbola manao ihany ary zay manao koa ankasitrahany. Fa eto zany dia asehontsika mihitsy hoe tena didim-pitsaran'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataon'ny olona ary fahafatesana ny vokatr'izay didim-pitsaran'Andriamanitra izay. Raha ataontsika sary zany le izy dia ohatr'izao ny zavatra mitranga amin'ny fiainana. Raha vao manoty ianao, misy CCC anankitelo izy dia zay nanaovako azy amin'ny teny frantsay. Raha vao manoty ianao dia meloka avy hatrany, zay le hoe culpabilité. Raha vao manoty ianao dia meloka ary homelohina, condamné, ary miandry ianao ny sazy rehefa avy eo. Zay zany le nataontsika teo. Manota dia meloka, dia melohana ary dia miandry sazy. Io zany dia mandeha io. Ohatr'izay foana ny fiainana hitondran'Andriamanitra ny fiainana rehetra. Ny zavatra mitranga nefa dia ity. Mpitoriteny 7:1-10. Mahatonga antsika tsy mahita an'io lalàna efa napetrak'Andriamanitra tsy maintsy miatra io dia ity mpitoriteny 7:1-10 ity. Zao no lazain'ny mpitoriteny hoe saingy tsy taterahanaingana ny didy ho famaliana ny ratsy natao. Dia zany nikirizan'ny nify ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Tsy marina ve zany? Na ho anao na ho anahy aloha izy marina e. Fa zany aho maratsy kokoa noho nareo. Fa rehefa mbola tsy miatra ny didy, mbola tsy be dia ianao, dia mbola manao ihany aloha. Mbola manao ihany aloha satria mbola tsy miatra le didy. Fa io tsy maintsy hiatra io. Tsy maintsy hiatra io. Saingy mbola mandefitra amintsika Andriamanitra. Zay le famindra-po. Mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra, manome fotoana hibebahana izy ny anton'izay. Fa tandremy ianao sao dia mieritreritra tsy be dia androany tsy voakapoka donc azoko atao zany ity. Io dia mandeha ho azy io. Tsy maintsy mitranga foana io. Romana 7:17-20. Fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Itsika tsara iny andininy iny inona ny toeny. Nefa marina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no mifanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy Jesosy Kristy no natolotr'Andriamanitra ho fanatitra fampionona-patezerana tamin'ny rany amin'ny finoana mba hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namaliny ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Io ty ny tiantsika tongavana. Hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namaliny ny fahotana lasa tamin'ny fandeferany. Zay mihitsy le ataon'Andriamanitra. Zavatra nataontsika rehetra hatramin'izay. Raha reny ny valian'Andriamanitra daholo dia efa maty impiry ianao zany zay. Tsy voaisa-tsony ny fahafatesanao. Zay neny mba tonga le hoe mandrakizay zany ny vokany raha vao ohatra ianao tsy mety bebaka. Fa Andriamanitra io dia tsy namaly ny fahotanao lasa fa nandefitra taminao. Tsy mbola nikapoka anao zany io. Nandefitra taminao foana izy hatramin'izay. Fa ao amin'ny Kristy dia lasa marina izy mba hanehoan'Andriamanitra ny fahamarinany eto ambany eto. Ankehitriny mba ho marina izy sady manamarina izay manana finoana ny Jesosy Kristy. Zay le tanjony. Le tonga anao
ho amarinina ny finoanan' Jesosy Kristy. Fa tsy maintsy miatra io fa mbola tsy ampiariny aloha, mbola mandefitra aminao izy. Zao. Zay nahazo anao zany na mafy be mihitsy tompo zay nahazo anazy zay a. Kapoka zany ozy hoe mbola tsy kapoka nge zay mbola tsy kapoka kory fa mbola ho avy io rehefa avy eo. Dia aoko tsika hiovana tsara amin'izay zany. Ka ny alan'izay kapoka zay ny anton'ny fotoanantsika androany. Dia inona ny ataontsika olombelona? Ny ataontsika olombelona raha vao manoty ianao dia tia tsy maintsy ao anatinao jerentsika fandehan' io rehefa avy eo. Fa raha vao manoty ianao tia tsy maintsy ao anatinao dia tiatsika tapahany eto ilay izy fa tsy teo atytsika. Izy akoa ny teo bedy zany. Tsisy teo bedy zany ny olona. Teo afaka amin'ny any izy mba toy izy le manamelo-tena be reny mba amin'izay hitserana. Fa tsy teo bedy zany ny olona. Ka tsisy olona teo any dia zao ny tondrantsika io lalana io. Ny lalan'Andriamanitra zany a, péché, culpabilité, condamnation, châtiment. Fa ny lalantsika olombelona dia ohatr'izao. Péché, culpabilité, aliénation zany hoe rehefa manotsika dia tratran'ny fanamelohantena dia mitsoaka. Mitsoaka ny dikan'ity. Tsika dia mitsoaka miala teo. Inona le fitsoahany io le mahatonga antsika manao asa be, manao asa an'Andriamanitra be io. Mitsoaka io. Fa tsy teo tratran'ny condamnation dia lasa mody manompo ny tompo be dia be, mitory filazantsara, manao tafika masina, vavaka be mifady ihany. Fitsoahany io. Miezaka manao ny tsara. Na manamary tena, ka le izy ege, ka le izy ele, dia izay ny mahatonga le télé sy radio any Majunga hoe ka le izy. Satria ka le izy foana, mahita excuse foana. Zany mahatonga ny olona mivavaka be. Te hiala amin'ity fanamelohana ty sy ty sazy ty ny olona dia mivavaka be. Kanefa ny zao lazay Paoly amin'ny Romanina 10:1 ka hatramin'ny 4. Itsy Paoly tsara mahagaga ny fahitan'ny Paoly sy fahaizan'ny Paoly an'ilay zavatra mitranga ao anatin'ny olona. Rahalahy ozy izy ny riny foko sy agatahako an'Andriamanitra ho an'ny reny, le jiosy namako reny a dia famonjena. Tiako voavonjy izy reny. Fa vavolombelony reny a dikan'izany dia hoe izaho koa ohatran'ny zareo reny taloha. Maninona izy izy? Maninona izy izy? Vavolombelony reny afa mazoto an'Andriamanitra izy izay tsy araka ny fahalalana. Ary petsaka ny olona ohatr'izany tompoko. Feno fiangonana isan-kalahady. Sady zany sabotsy koa rehefa feno ny sasany. Ny sabotsy moa tsy fiangonana fa salle de spectacle ny feno. Feno mazoto an'Andriamanitra saingy tsy araka ny fahalalana. Inona tsy fantany? Satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy tena n'inona? Mitady anamarina ny tenany. Zany hoe nieritreretany hoe zay nge Andriamanitra efa manao an'izao Tsy tanao nga zay efa manao an'izao, fa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay, fa nanao fahagagana tamin'ny anaranao zay, efa nandroka demoni tamin'ny anaranao zay. Ao anao izy ny tompo. Tsy fantatro akory ianareo hatr'izay mialamika ianareo iny. Mpanao meloka. Satria mpanao meloka foana nareo fa hitady hitsoaka nareo manao an'io. Tsy mahafantatra anareo Donc tsy vahaolana mihitsy zany. Tsy vahaolana mihitsy zany hoe mazoto an'Andriamanitra mba hanamarinana ny tenany. Dia tsy manaiky le fahamarinana avy amin'Andriamanitra izay ho resantsika rehefa avy eo vokatr'izay. Dikan'izay tsy vahaolana reto Tsy fialana amin'ny culpabilité ny fanaovana asan'Andriamanitra. Aza mivoaka eto Raha zao nareo mivoaka eto dia ozy izy nareo hoe aza manao asan'Andriamanitra ozy izy faly. Tsy teny izany Ozy izy hoe tsy vahaolana amin'ny culpabilité ny fanaovana asan'Andriamanitra. Toizantsika izy amin'ny 12 sasany ihany azonao ny valiny hoe ahoana zany. Fa tsy zao. Ndao aritsika zay rehetrarehetra zay ny introduction. Satria zao tsika vao hiditra amina plan.
satria mila fatatsika tsara zany le culpabilité. Tiako tsara loazonareo tsara le culpabilité sy le tsy culpabilité. Tena izy. Alohan'ny idirantsika ny ho resantsika voalohany hoe avaizany mahatonga antsika hanamely tena, misasaka io dia manao pôzy kely tsika rehefa avy eo. Rehefa misasaka io tapany voalohany io. Dia rehefa vita io hoe inona ny mahatonga antsika manamely tena, dia mijery indray tsika hoe ahoana ny ialana amin'ny fanamelohantena. Ahoana no ialantsika amin'ny fanamelohantena. Dia ny tapany fahatelo farany dia ahoana indray ny ataon'Andriamanitra amintsika rehefa manoty tsika ka meloka. Inona ny ataon'Andriamanitra amintsika. Zay no zavatra anankitelo ataontsika. Raha ohatra ka misy micro ray ve andry zalahy? Tsisy tsony mihitsy. Afaka maka? Velao fa tiany alefany satria za afaka miteny eto rehefa anina. Raha misy fanontaniana manaikitika fanamariany zavatra ohatrany, tapao fa tsy maninona. Ao resaka tsika eto fa fianakaviany tsika eto akory fa tsy fiangonana na inona. Zay le mahatonga ana miteny foana hoe 0 ariary de sans engagement. Fa zany kory tsy manakana fa raha te hanome kely ianao dia misy raha fitatavatra. Dao aritsika inona mahatonga ny olona hanamely tena? Eny tompoko. Alefa soany ingety iry zalahy satria ilainy. Aleo andeha amin'izao. Ok. Tsara ny fanontanianao. Ao verenantsika ty ho an'ny tamin'ny fotoana faharoany gasy mahay mamaky baiboly dia nianatra ny fomba famakiana baibolyntsika. Ao rehefa nianatra ny fomba famakiana baibolyntsika dia anisan'ny fepetra mila fantatra rehefa mamaky baiboly ny antsoina hoe progression de la révélation, zany hoe mivoatra tsikelikely ny fomba fanambaran'Andriamanitra ny sitrapony sy ny maizy azy. Ao dia nitikany hoe mivoatra tsikelikely iny dia amin'ny akapobeany rehefa mampianatra Andriamanitra dia mampiasa paoma foana. Ny paoma dia le zavatra hita maso izay ampianarana ny ankizy kely manisa hoe ray ampiana ray mira roa. Fa raha vao tsisy sary ny ankizy kely, ny atao hoe ray ampiana ray mira roa tsy mety azony mihitsy zany. Ka ny olombelona zany tany amin'ny testamenta talohantsika mbola ankizy, tsy mbola nahalalан'Andriamanitra dia mbola mila sary. Dia ny sary tany amin'ny testamenta taloha, sarin'le ity ihany io. Efa lasa lavitra be le hoe péché, culpabilité, condamnation, châtiment. Iny no nampiarin'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha afahantsika mahazo an'izay zavatra izay. Azonao? Tena le zay principe an'Andriamanitra izay no asehony nitranga tany amin'ny testamenta taloha nahatonga ny Davida namono ny fahavalony rehetra. Ao fa amin'izao fotoan'izao Andriamanitra tsy manao an'izany intsony hoe rifaly mandeha any ianao mankany amin'ny silamo dia vonoa daholo reo satria zareo fahavaloko. Tsisy an'izany intsony ataon'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Satria paoma zany io le tamin'ny androny nahazo ny taranaka Saoly io. Ahafahana mahita hoe marina foana fa rehefa après péché dia culpabilité, de condamnation, de châtiment. Fa ny fitondran'Andriamanitra fiainantsika dia péché, culpabilité, condamnation, de châtiment, saingy condamnation, châtiment dia amin'ny andro farany. Fa Andriamanitra mbola mandefitra amintsika amin'ny faratsitsika amin'izao fotoan'izao. Ao zay. Dia zay zany mila jerena hoe aizy ty vakiko ty amin'ny testamenta taloha sa testamenta vaovao. Fa raha irahany Davida hamono ny fahavalony dia tsy lasa koa ianao dia hamono ny fahavalonao. Fa paoma zany. Ao azontsika ary. Inona mahatonga antsika hanamely tena? Voalohany ny kolotsaina. Ny kolotsaina
manamarina ny voalazany arina teo a manao hoe avy amin'ny fitezany zany ny psy voalaza ny psy teo fa ny zaza ny ankizy re olona rehefa tsisy ataonao fa tsy bedesinao foana de manamelo tena foana izy rehefa lehibe satria isak' izay zavatra ataony zany de efa mataotra izy hoe bedindray azo ao am'ty bedindray azo ao am'ty hatandremo fitezana zay mba zavatra tsara omena azy averiko foana le fiteniko raha milalao antsy ny ankizy ka tsy tianao aratra amin'iny antsy iny tenenao izy hoe aza milalao antsy fa mbola lalaoviny ihany izy de tsy ny fikapohanao azy na ny fivavahanao hoe engany aratra amin'io antsy io zay ny kapoka ataonao aminy no atonga anazy tsy lalao antsy fa raha tia bonbon ny ankizy ary ny ankizy rehetra tia bonbon foana tia chocolat raha tsy hoe allergique nga meo bonbon izy fa arina ohatrany tsy teo iny antsy iny marina zany sa tsy marina zany foanany izy arina ohatrany tsy teo iny de fitezana ndao mba mena n'le zavatra tsara le zaza fa tsy bedesina foana am'lay tsy mety ataony de misy ankizy avy eo ny ray aman-dreny manana olana ohatra hoe tena tsy ampy mihitsy ny volantsika atao trano tsy mahatratra ray volana fa misy ankizy mba namelo tena hoe raha ohatra zao za tsy teraka de mba ampy volan'ireo tena misy zany ingery zareo hoe aza mba zanakao tratra zao fa lozy zany a tsisy idiran'le zaza mihitsy zany fa izy manamelo tena satria izy bety foana misaraka ny dada sy mamany a de lazainy fa izy no manamelo tena fa tia koa anankiray faharoa le kolotsaina lazaiko tia indray aloha de zavatra mpitranga foana fa raha vao misy zavatra misaraka aminao na inona de manamelo tena foana ianao ny abetsany no miovaova arakaraky ny olona fa tena tonga ho azy zany mandeha ianao a de very volanao tsy haiko nisy nangarona amposinao na nisy na tsy fantatra ohatra zany a fa manamelo tena zany tsy tratra zavy ianareo tsisy nataonao ka ianao tsy vananina ary tsy nitandrina fa hoanarany ena zany nataonao nefa tsisy idiranao le izy fa nympangalatra zao nefa grave be misy maty ny olona akaiky anao ny avanao ohatra zany de tonga de mipotra ho azy ao anatinao raha mba nanao an'izao matsy zany hoe dika an'le hoe mialanenina alao mba ialananenina ihany ty olona ty fa ohatra zao satria rehefa maty iny a manamelo tena foana ny olona zany zany anisany mahatonga ny fanamelohantena nefa nireo zavatra ireo zany a tsy nisy zavatra ratsy nataonao kory fa mitranga ho azy ny olona koa zay perfectionniste de mora manamelo tena foana satria izy mitady ny tonga lafatra nefa tsy mety tonga any am'le tonga lafatra mihitsiny de manamelo tena mety be ny zavatra nataony fa misy indro kely de fa za tena tsy maininina indrindra amin'ny olombelona mpandrafitra rehetra mialatsiny am'izay mpandrafitra fa ny olona perfectionniste koa zany manamelo tena foana ho anazy zany de na maizina ny zavatra rehetra na mazava tsisy anelanelany mihitsy de rehefa ho anelanelany io de manamelo tena foana izy de zany toetsaina zany a mahatonga fanamelohantena faharoa ao anatin'ny kolotsaina ihany de mila fantatsika ny karazana fiarahamonina eto am'izao tontolo zao de mizara anankiroa misy zany a ny fiarahamonina zay mifototra kokoa amin'ny enatra de misy ny fiarahamonina zay mifototra kokoa ny fanamelohana na honte de na sy culpabilité de mila azotsika ireo isika malagasy de mifototra kokoa aty amin'ny enatra isika fa ny frantsay a de any amin'ny culpabilité raha zay karazana firenena roa reo zany nijereko anazy amin'ny fiarahamonina de omeko atsika ny fandehan'izy io zany ty ataoko am'te frantsay izy hoe société axée par la honte zany a amin'ny ankapobeny tsika malagasy eo fa ny vazaha eto fa misy koa ny olona eo anelanelany satria rehefa mifandray tamin'ny vazaha tsika matetika nohatra any de lasa eo anelanelanytsika ty zany tsisy hoe tiany tsara tiany ratsy a fa omeko fotsiny le karazany de anao mahita hoe aizy ianao ndraindray ianao avato a ndraindray ianao avatsy
ny société axée sur la honte zany hoe amin'ny enatra dia izy miaina amin'ny havana fianakaviana fiarahamonina ny tontolo sy ny rehetrarehetra reny a miaina amin'ireny izy rehefa makany an-tranony ianao amin'ny alina dia izy efa miaraka matory eo amin'ny fandriana eo daholo na eny mianaka izy dia ao ray trano eo daholo izy rehetrarehetra tsy misara-menakavy gaga be anao rehefa mankany vazafa voateraka le zazakely tonga dia ary amin'ny efitra lavitra be ary dia interphone ny andrenesan'izy mivady hoe zay fa mitomany le zaza dia zay izy makany dia gaga tena satria zay le kolotsaina maizy azy ny olona individualiste sasany ka rehefa manao zavatra tsy mety ny isika malagasy matetika ny olona axé sur la honte dia tonga dia mieritreritra hoe za ratsy a vao manao zavatra tsy mety ianao katratra dia ratsy a tenenao mihitsy ny ratsy fa reto indray rehefa manao dia nataoko ny ratsy fa za tsy ratsy za milay foana zany tena karazan'olona zany dia tia rehefa tratra izy dia menatra afa baraka zay ny dikany baraka ny tena voninahitra afa baraka tena faran'izay zavatra loza indrindra amin'tranga zany atao hoe afa baraka zany ho an'ny fiarahamonina malagasy indrindra ho any tamin'ny androny dadabe anareo dadabe atsika fa itya raha vao misy tsy mety ataony dia matsiaro meloka izy na misy mahatratra na tsisy mahatratra dia tia indray ary rehefa vohitsy ny fahadisoany dia milamina izy manam-piadanana milamina ny zavatra rehetra satria vohitsy ny fahadisoany fa iry rehefa miverina ny voninahitra rehefa miravina ny fianakaviana zay vao milamina ny fiainany tsy olana am zany zay fahadisoana any aloha vita any zay vita fa le fifandraisana ny azy no zava-dehibe dia tia rehefa miteny aminao tonga dia miteny mivantana dia izy ianao masika ihanina fa tsy masika izy fa zay mihitsy le kolotsaina miteny mivantana tia rehefa hiteny raha hitantara zavatra eto izy dia miainga any tanjombato aloha ny resaka zay tao maraina ny ainga tany tanjombato zany a dia rotrao dia tonga eto ihany izy farany rehefa avy eo azonao ny tilina zay ato izy mitodika amin'ny tanjona kokoa ny culpabilité tsisy raharainy ny olona fa jao ny tiana tratrarina tsy maintsy ataonao zay atratrarana ndry fa ity indray mitodika amin'ny olona kokoa dia ity voafaritry ny fotoana fa ry zava miseho zavatra nitranga tamiko zany a rehefa niasa dia nandritra ny fotoana maromaro rehefa tratra dia bedy tsy za rery fa izay mpiara-miasa rehetrarehetra dia tsika gasy mihitsy dia ohatran'le manao tsika tsy ravin'izay tsika rehefa tratra dia zao foana ny tenen'le mpampiasa hoe c'est pas rigolo pourquoi vous rigolez satria tiatsika zany matoa menatra tsy hoe tsy raharah kokoa le tenenao ry madame fa menatra manao an'izany izy tezitra be hoe pourquoi tu rigoles kolotsaina samy hafa zany zany any zavatra mitranga rehefa ao anatin'ny fahamelohana ny olona ny zavatra manameloka antsika faharoana marimarina kokoa voalohany fa le kolotsaina teo zany fanehoana ny fisehoany ty feon'ny fieritreretany ty fotsiny dia manisany manameloka ny olona ao anatin'ny olona ao dia ny feon'ny fieritreretany na ny conscience io conscience io zany satria ny olona rehetra na tsy mbola namaky baiboly mihitsy izy mbola tsy nisy nitory filazantsara taminy mihitsy mbola tsy nahare momba an'Andriamanitra mihitsy ary izy dia mahalala an'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra mahafantatra foana izy hoe misy zany Andriamanitra zany raha sitrapony tompo dia io no ianarantsika manaraka hoe ahoana zany atao hoe mahalala an'Andriamanitra zany dikan'le mahalala an'Andriamanitra mihitsy no ianarantsika sy ny anton'izay sy ny fotitra zay hoe mahalala an'Andriamanitra zay no ianarantsika amin'ny volana oktobra zany hoe vakansa kely zany ny gasembe amin'ny septambra no ny antony tsy miankina amiko fa be dehibe ny analan'ny tompo ana dia tsy eto mihitsy dia vakansa kely tsika septambra fa amin'ny oktobra ny sabotsy voalohany amin'ny volana oktobra dia
le isaky ny sabotsy voalohany lasa anakiroa am'izay zany izy oktobra izy zay voaroa ny isaky ny sabotsy voalohany a dia hianatra momba ny baiboly fotsiny tsika ka ny anarana amin'io inona sabotsy voalohany amin'ny oktobra amin'ity inona ny daty ny anarana amin'io dia ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ianarantsika zany ohatra hoana tantarany zanak'Israely ao amin'ny testamenta taloha fitiantsika ao anatin'ny adiny roa eo a zay tantara zay dia ny sabotsy fahatelo a dia hianatra ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra tsika inona dikan'izany a ahoana ny ahalalana an'Andriamanitra inona ny vokany a ohatray tsy hoe mahafantatra momba an'Andriamanitra zany ny resaka amin'io a fa ny mahalala an'Andriamanitra ny dikan'izay zay zany no amin'ny volana oktobra fa septambra dia vakansa kely dia ny resantsika teo ny olombelona rehetra zany na aiza toerana misy azy na aiza mbola tsy tonga filazantsara raha ny fiainany a dia mahalala an'Andriamanitra daholo ny romanina toko voalohany 9:20 sy 20 a no milaza an'izay hoe fa miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no efa naneo izany taminy diemany amakiko an'ity a eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly dia ampiasaina daholo ny dikateny rehetra indraindray ara misy dikateny za mihitsy no manao azy vitantsika izy rehefa avy eo miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy no efa naneo izany taminy eny tsy hita maso Andriamanitra nefa hatraminariny zao rehetra zao dia eo ny asany mampahafantatra azy mibaribary fa mahery hatr'izay izy ary Andriamanitra tokoa any ka tsy afa-tsiny eo anatrehan'Andriamanitra ny olona dia ireo olona zay mahalala an'Andriamanitra ireo dia nomen'Andriamanitra feon'ny fieritreretana daholo men'Andriamanitra conscience daholo ny olombelona rehetra manana conscience daholo romana toko 2:4-5 sy 5:50 a eny tsy manana ny lalàna Mosesy ny afa firenena nefa raha misy izy ireo manatanteraka fotsiny amin'izao ny lazay ny lalàna na dia tsy manana ny lalàna Mosesy ary dia izy ireo ihany ny lalàna ho an'ny tenany na dia tsy manana ny lalàna Mosesy azy asehon'izy ireo fa voasoratra ao am-pony tokoa ny asan'ny lalàna zay le conscience voasoratra ao am-pony tokoa ny asan'ny lalàna ka vavolombelona zany ny eritreriny zay indraindray mepanga azy indraindray miaro azy rehefa manao diso izy zany dia mepangana azy ny feon'ny fieritreretan'io dia rehefa manao marina izy a dia miaro azy fieritreretan'io manana n'izany daholo ny olona rehetrarehetra na le mpangalatra be reny ary mpamon'olona reny ary dia manana n'izany feon'ny fieritreretan'izany afantarany hoe mety ve ty ataoko ty sa tsy mety zay ny lazaiko sy foana sy avery raha tianao ny andre foana inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao dia tsy tokony maketo amin'ny gasy maimbe anao fa tsy ahitan'izany loatra ianao io satria fatatrao io fa ny eto amin'ny gasy maimbe dia ny hoe ahoana ny ahafahako manao an'izay tokony ataoko sy tsy anaovako izay tsy tokony ataoko zay zany ny fampianarana eto amin'ny gasy maimbe dia satria ny antony dia manana n'izay daholo ny olona rehetra na dia tsy manana ny lalàna Mosesy zay ny tena teny gasy rehefa lalàna izy a dia lalàna ny Mosesy fa rehefa lalana izy a dia lalany Mosesy zay ny teny malagasy amin'ny teny frantsay zao a mazava kokoa les consciences hoe quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement dia amin'izao fotsiny ce que prescrit la loi zany hoe tsy mangalatra izy tsy mamon'olona izy tia zanany izy tia ny mpiara-monina aminy izy tia ny rehetrarehetra izy eux qui n'ont pas la loi ils sont une loi pour eux-mêmes ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour zay manana n'izany daholo zany na dia zay natsonony tamin'izany hoe baribary ara satria tsy manana ny lalàny Mosesy ny zavatra mitranga amin'io nefa dia zao hoe mora-panginina io marina fa eo le hoe aleo any enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra fa zao na ny omby masika tsy mampatahotra tsony fa efa lasany daholo daholo a fa ny eritreritra koa tsy mampatahotra tsony satria efa dahalo daholo koa ny olona rehetrarehetra gravy a dia tsisy zavatra mampatahotra tsony zao azo tratra fotsiny mora-panginina io
dia afaka manao zay tianao atao, niny nataon'ny feotreretanao dia tsy lasa dala amin'izany olona fa ny ataony ihany ny ataony. Indrindra rehefa misy zavatra tanjony tianao azy te hanakarena dia ataony foana iny. Zay fomba rehetra iny na dia tsy manaiky an'izay ary ny sainy. Ka taonjato vitsivitsy ny elanelan'ny namoronan'Andriamanitra ny Adama sy Eva sy Noa, fa rehefa tonga teo amin'ny Noa zany no lefa mpanginana ny feon'ny fieritreretana io amin'ny Genesis 4:5-5 dia zao mihitsy ny lazain'Andriamanitra, ary hitan'ny tompo fa be ny faharatsian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany, ka izay fisehinana rehetra foron'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Dia zay ary ny tompo nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo fony, dia zay no natonga ny safodrano. Dia farany mo fay Andriamanitra dia za tsy hanao safodrano fitsova, tsy avotra mihitsy reto olona reto, tsy lasa iza mihitsy ty feofieritreretana teo, tsy rarahan-dralahy mihitsy, tsy hanao safodrano anareo tsony aho izy izy, satria tsy zay le solution. Eny tompoko, meko ianao satria atao kaiky eto. Dia asotra afa amin'Andriamanitra le fieritreretana, fa le feon'ny fieritreretana io dia vokatry le zavatra misy eo amin'ny fiainana fotsiny mihitsiny. Zany hoe azo lazaina hoe avy amin'Andriamanitra foana io. Ny olona rehetra na izy dia mahafantatra foana hoe ratsy ny maka ny zavatr'olona. Zay le feon'ny fieritreretana zay. Dia rehefa maka zavatr'olona ianao dia mempanganao io, fampangininao io ka zany hoana ka. Dia mangina izy rehefa ataonao an'izay. Fa azoko ihany le tianao lazaina hoe le Andriamanitra zany ve mibitsibitsika ao anatiko hoe mety le isa tsy mety, tsy voatery zay. Zay le anaovako hoe tsy voatery Andriamanitra mibitsibitsika ao anatiko, fa le ao anatiko nanamboaran'Andriamanitra mihitsy no tonga dia mahita hoe tsy mety zany. Tsy mety zany zavatra ataoko zany. Zay ny mahafeo ny fieritreretana azy. Donc tsara ny fanontanianao satria afahantsika mahita hoe tsy mbola le Andriamanitra no miteny eto zany, fa le namoronan'Andriamanitra mihitsy no miteny hoe mety na tsy mety le izy. Faharoa ny lalàna. Rehefa tsy mety zany ny feon'ny fieritreretana dia taonjato maromaro taty taorina Noa, tonga amin'izay ny andro Mosesy dia nomen'Andriamanitra amin'izay ny lalàna hoe ngamba ity kokoa mba hampilamin'ireo olona reo, tsy hanaovan'ireo ratsy. Fa ny Romanina 7:7-20 dia milaza tsara ny asan'ny lalàna hoe mampanino io lalàna io. Fatatsika kosa fa izay rehetra voalaza amin'ny lalàna dia voalaza ho an'izay eo ambanin'ny lalàna, ambanin'io lalàna io. Noho izany dia tsy isy anakalahatra eo anatrehan'Andriamanitra, ary zao tontolo izao no hiaiko fa diso eo anoloany. Ka tsy misy olombelona eken'Andriamanitra ho marina noho izy manatanteraka ny lalàna. Zay. Io lalàna io zany dia tsy natao hamarina antsika. Zay. Raha hiezaka hanatanteraka lalàna ianao dia tsy mahamarina anao ny lalàna. Tsy misy olombelona eken'Andriamanitra ho marina noho izy manatanteraka ny lalàna. Fa ny lalàna dia miasa manino, inona ny tena asan'ny lalàna? Ahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanoty izy diema io. Zay nanomezana an'io lalàna io. Ny ahafantaranao hoe nanoty ianao, fa tsy ny atonga anao hoe avita anaraka an'io, tsy mahavita manaraka an'io zany ianao. Zay nefa zany ny tiany olona, inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, dia efa tenenina ilay izy tsy vita ihany. Satria tsy natao amin'izay io, fa natao ahitanao hoe tsy izy le nataoko. Dia amin'izao fotoana izao vao novaina ny vola, vao niova ny vola dia aseho amin'ny telefona hoe ohatr'izao ny hamantarana le vola vaovao, misy mivohitra eto amin'le sarina olona sy le marika an'le vola sy ohatr'izany, dia rehefa tongilanao izy mangirana sy anina, rehefa hitanao le tena izy dia rehefa tonga le vola sandoka avy eo dia fantatrao hoe sandoka ity, satria fantatrao lay tena izy. Zay ny tanjon'ny lalàna. Lalàna dia miasa ahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanoty izy. Io zany manameloka antsika io lalàna io.
zay mahatonga hoe io manameloka atsika ahitantsika hoe manota isika. Romanina toko fahafito andininy fahafito ihany koa dia mbola milaza an'izay hoe inona ary lazaintsika ota ve ny lalàna sanatria zany ozy izy Paoly tsy ota zany ny lalàna nefa tsy nahafantatra ota io tsy nahafantatra ota raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no milaza hoe aza mitsiriritra. Dia marina ny Francis Turbois tonga saina amin'izany nefa kristianina rehetra tsy tonga saina amin'izany fa arakaraka ny tenenana ny olona hoe aza manao an'izao vao maika izy manao aza manany eto fa misy mitifitra be dia be eo maloto be eo ambany eo dia ozy izy Francis hoe mbola osoratako izy dia mandeha any hoe tsy azo anariana tele eto fa dia eo izy nitavela tsisy anary tele eo kosa raha vo zay no fandehany fa zay io lalàna vao maika rehefa fantatr'olo izy dia mifanoatra amin'izay foana ny ataonao fa ny tanjon'ny lalàna zany dia afahana manameloka atsika afahana mahita hoe tena tsy norontsika tsy tafavoakytsika tsy mahatateraka lalàntsika zay ny tanjon'ny lalàna ka ny firenena rehetra manana ny lalàna daholy dia rehefa mijery ny lalàn'ny firenena rehetra reny ianao dia misy ifandraisany amin'ny didifolo daholy zay koa le mbola mifandray amin'le feo fieritreretana tsisy firenena zany hoe tonga afa aty aminay fa aty aminay a dia azo ataony mangalatra azo atao mamono olona tsisy firenena voarara ny lalàna ny firenena rehetra izany zavatra zany ka ny culpabilité dia rehefa tsy mahatateraka an'le lalàna ianao na iza mitandrina ny lalàna rehetra kanefa diso amin'ny ray loha ny anankiray any madiso anao dia meloka coupable amin'ny le lalàna rehetrarehetra ianao nefa ray ihany tsy tateraka ao tao anatiny zay ny fandehan'io vo tsy mahatateraka ray ianao dia tsisy tateraka ao izy rehetra zany fa tsy hoe za kosa nefa nahavita 7 e ray sisany tsy vitako tsy izy ianao zany zay ny lalàna tsy izy ianao ary tsy vitan'izay koa fa raha ohatra hoe tsy hoe manao ny tsy tokony atao ihany ny mahadiso fa ny tsy manao ny tokony atao koa mahadiso koa raha zay malala anao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy zany io eloka za nge tsy nanao ratsy e fa rehefa tsy nahavita nanao tsara ianao dia meloka foana donc hatreto aloha zany dia meloka foana tsika ary lalàna dia manameloka atsika ny feo fieritreretana nanameloka teo fa tsy raharahantsika zao indray ny lalàna manameloka fa raharan'iza koa nefa e ka misy milaza hoe mahazo atao mangalatra fa impiry ny fanananao tsy efa nangalariny olona e ino impiry ny anany tsy efa vonoany impiry ny inona ny rehetrarehetra tsisy miraharan'izany lalàna zany ary vao maika ry izy mandeha tsy masakana ny olona anao ratsy lalàna sy ny feon'ny fieritreretana tovy amin'le toe satria tsy valiana aingana satria tsy tonga dia omen'Andriamanitra le kapoka tsy tonga dia kapohan'Andriamanitra ianao zay mahatonga ny olona manao an'io ny salamo 10 andininy 4 ka hatramin'ny 1 mitovy amin'le mpitoroteny toko fahavalo andininy 1 teo ihany hoe ny raha tsy fanahy mirehare hoe tsy anadiny izy tsisy zany amin'Andriamanitra anadina anahy zany tsy misy Andriamanitra zany ny totalikeviny mahomby amin'ny fotoana rehetra izy any amin'ny avolavitra azy ny fitsaranao ny mpandrafy azy rehetra dia vingavingainy hoy izy anakapo hoe tsy angozozy tsy ho azondoza mandrakizay dory zany ny ataon'ny ratsy fanahy dia manao foana izy dia ny anazy be mitsangana foana ny trano rehetra mialatsiny amin'izay manao trano tsy voatery ratsy fanahy koa zay mpanao trano fa milamina ny olona tsy masaka anazy ny lalàna ka ny feon'ny fieritreretana sy ny lalàna zany dia miasa ao anatin'ny olona rehetra indrindra le tsy mpanao ratsy tsika tsy manao ratsy mba miasa ao anatsika io fa indraindray tsy mahavita miasa ao anatsika ihany indray anao ohatra mbola mandeha anao zany ohatra mba ohatry ny olona rehetrarehetra nefa anao fa avy nanao zavatra ratsy be tao ambadika atao sy izy moa mahita tsisy mahita dia ohatra mba olona rehetra ianao e zay ny problème ny feon'ny fieritreretana sy ny lalàna ny fahatelo 4 ny soratra eto satria le kolotsainao ao anatin'le feon'ny fieritreretana ny manameloka atsika fahatelo dia ny fanahy masina
ny fanamasina no miampangatsika fahatelo filazana azy a ny jaona toko fahena amby folo andiny fahavalo toizako kely andiny fasivy izy vao mainka mazava kokoa dia toizantsika fahatelo amby folo sy fahefatra amby folo ny asan'ny fanamasina aveo hoe rehefa tonga izy le fanany fahamarinana zany dia apaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary fitsarana zay zany ny asany mampiaiky anao hoe nanoty anao ny feritreretanao zany mampiaiky anao hoe nanoty anao fa azonao atao hoe zaragatsy nanoty fa tsisy nahita ny lalàna mampiaiky anao hoe nanoty anao fa azonao efenana ihany ny polisy ny gendarme hoe za tsy nanota fa ny fanamasina indray zany miasa aminao eto zany zay vao tena le Andriamanitra no mibitsika ao anatinao ty asa fanamasina ty zay vao izy mibitsika ao anatinao hoe nanoty anao ary mahatonga anao manota dia tsy rarahanao le Jesosy Kristy zay le hoe fahotana satria tsy mino ahy izy tsy voatery hoe tsy mino an Jesosy mihitsy ianao fa rehefa tsy rarahanao izy dia manota foana ianao hoe aleoko ty fahotany ty vetivety ty toy zay anaraka nyry Jesosy Kristy ry fa amin'ny akapobeany aloha zany ny olona rehefa tsy pino izy a dia ny fanamasina ny miasa ao anatiny hoe mpanota ary tsy mino an'io Jesosy Kristy io fa io lalana io vahaolana fanamasina zany raha miampanganao dia tsy miampanganao amono zay le hoe alahelo araka an'Andriamanitra ny alahelo araka zao tontolo zao miampanganao amono fa ny fanamasina dia miampanganao hitondranao hibeba hiverina any amin'ny Kristy zay ny antony le andin'ny fahatelo amby folo vakitsika hoe fa rehefa tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra io zany no mitaridalana antsika ty amin'izay ary le lalana marina tsy teny avy amin'ny fahefantenany izy io fa zay reny ho lazainy avokoa ary zavatra ho avy dia ambarany aminareo izy ankalaza ty le ngezabe ty izy ankalaza fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambary zany aminareo ny asa fanamasina zany dia zao miteny aminao izy hoe nanoty ianao diso ianao inona ny antony natonga anao nanota satria anao tsy mirarahany le Jesosy Kristy dia nitaonanao izy hiverina any amin'ny Jesosy Kristy satria ankalaza ny Kristy zay foana ny asan'ny fanamasina mitaonanao hiverina any amin'ny Jesosy Kristy mbola azo ampanginina ihany io impiry ianao nefa nare fitoriana ny filazantsara fa tsy rarahanao zany dia androany reny mbola very fanamasina aminao mpanota ianao ary mila miverina amin'ny Jesosy Kristy ianao mba azahoanao fiainana satria io Jesosy Kristy io efa maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana ny avovelany ely koa ny tanjony zay ny tena tanjona niverenany amin'ny Jesosy Kristy inona nataony Jesosy Kristy io anao zay le atoro fanamasina anao Kolosiana toko faharoa andiny fahatelo amby folo sy fahefatra amby folo ianareo zay efa maty ny fahadosoana sy tsy fiforany nofinareo dia novelominy niaraka tamin'i Kristy efa navelany avokoa ny fahadosoantsika rehetra zay zany nytenen'ny fanamasina hoe efa navelany Jesosy Kristy daholo ingeny adosoanao rehetra niverenany am fa naninona ny navelany satria novonony ny didy soratanana zay miampangatsika ny sorona zany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana zao zany nyfandehany mila mahazo kely contexte tsika raha ty azo an'io tanareo rehefa mahita sary reny mba ilaina ihany nge resany hazo fijaliana reny dia ombony eo misy an'le hoe inry dikan'iny le hoe mpanjakany jiosy satria ny olona rehetra zay vonona amin'ny hazo fijaliana na raha ohatra ianao migadra tamin'ny fanjakana romanina zany rehefa migadra ianao dia soratana eo amin'ny varavaran'ny fonjany ny didy iny ampangananao hoe ty dia nangalatra namon'olona nanao an'izao na raha ohatra ianao voaheloka ho faty dia soratana eo ambon'le hazo fijaliana eo ny ampangananao ty nangalatra namon'olona nanao ohatr'izao dia neny Jesosy Kristy ny ampanganana azy dia noho izy laza fa mpanjakany jiosy izy zay ny ampanganana azy fa ny zavatra mitranga rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy araka io teny io dia iza zany raha tokony higadra na tokony ho faty dia le soratra eo amin'ny varavaran'ny fikadrana iny no fafahany Jesosy Kristy ny gomainy no vonony ny didy soratanana zay miampangana fafahany iny dia tsisy trony dia efa voafafy iny dia afaka mivoaka na raha tokony ho faty meloka ho faty dia nesorylay
soratra ny mpanganaty eo amin'ny azo fijaliana ifaly io dia nanao an'izao tsy tononoko anareo fa soa dia izay ndray tadidinareo efa nesoro Jesosy Kristy daholo iny tsisy tsony mpanganana dia tsy meloka tsony a izay no asan'ny fanahy masina milaza hoe ianao dia diso reto avy ny eloka hanamelohana anao saingy hoentiny eo amin'i Jesosy Kristy io a dia novonoiny Jesosy Kristy soratanana izay nimpangananao ny sorony dia nombony tamin'ny azo fijaliana zany a dia tsisy tsony hiampangananao na kely ary zay ny asan'ny fanahy masina efa navelany avokoa ny fahadisoantsika tsy manana conviction mihitsy nareo mba ohatran'izany filazako azy zany any makina ny toyany efa navelany avokoa ny fahadisoantsika sotra tompo fa le sika io a le efa nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina tery aloha hoe mpanoty ianao aloha dia efa niverina teo amin'i Jesosy Kristy hoe eny a raha fa kay le nafatesanao anahy io nitondranao ny fahotako efa memiena ny conviction tsisy tsony zany rehefa tonga ny rahariva ny Hebreo 10:15 sy 17 dia mbola milaza ihany koa ny asan'ny fanahy masina hoe ahoana koa ny asan'ny fanahy masina io manambara zany antsika koa fanahy masina hoy izy izao no lazay ny fanahy masina rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy lasa vita fihavanana vita fanekena amin'Andriamanitra ianao zany izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoy ny tompo ataoko ao am-pony ny lalànako sady soratako ao an-tsainy ny fahotany sy ny elony dia tsy ho tsarovako tsony toa tsisy tadidin'Andriamanitra tsony ny raha tsy nataonao ohatrany tsy nanao nininy ianao rehefa miverina amin'i Jesosy Kristy dia rehefa misy mifamelana an'ireo izy a tsy misy fanatitra noho ny ota tsony dia tsy mila manao fanatitra tsony tsika satria efa vitan'i Jesosy Kristy indray mandeha teo amin'ny azo fijaliana zany famelana ny elontsika rehetra zany zay ny asan'ny fanahy masina manameloka izy zany saingy omeny ny vahaolana hoe ao amin'i Jesosy Kristy izay efa nitondra ny fahotantsika rehetra ka rehefa misy fahotana ataonao a dia zao ny zavatra mitranga malahelo io fanahy masina io saka manoty ianao zany dia malahelo io fanahy masina io tsy mialo zany fa malahelo io dia izay mahatonga anao malahelo ihany koa zay le mahatonga le hoe alahelo araka an'Andriamanitra mampalahelo ny fanahy masina zay nansiana tombo-kase anao ianao dia ny ataony a mampiaiky anao ny fahotana nataonao izy hoe nanao an'izao ianao faly teo a tsy mety amiko zany a dia iny ianao miaiky ny fahotana ataonao fa rehefa vita zay dia atsainy miverina foana ny Jesosy Kristy ny mampanota antsika dia notsika tsy mino ny Jesosy Kristy io tsy mirarahany io Jesosy Kristy io zay ny lazako azy mantsy fa raha vao miteny hoe tsy mino dia tsy maintsy hiteny foana ianao amaly ao an-tsainao hoe za mino manota ihany zay fahotana dia satria tsy mino ianao e zay foana io dia nitarika anao hiverina amin'i Jesosy Kristy zay foana ny asan'ny fanahy masina mampaiky anao fahotana izy a dia nitarika anao hiverina amin'i Jesosy Kristy ary misy indray ny fahotana zay tsy fantatrao mihitsy ianao zany mandeha milamina isan'andro tomba za ohatrany tsy nanota androany a ohatrany tsara fiarahantsika androany a tsy efa nanao zava ianareo za matetika manao an'izany rehefa mamaky baiboly ianao avy eo zay vao dia tena kay tsy mety kay le ohatran'izao zany ny asan'ny fanahy masina zay ny ilaina le ianao mamaky baiboly isan'andro satria ao anatin'io no andresen'ny fanahy masina lahatra anao hoe misy zavatra ohatr'izao tsy mety ataonao misy zavatra ohatr'izao tsy mety ataonao ny fanahy masina tompoka dia tsy misaraka amin'ny soratra masina mihitsy tsy misy baiboly efa nianarantsika zany a tamin'ny fahatelo tsy misy baiboly raha tsy misy fanahy masina fa tsy misy fanahy masina miasa ao anatinao zany raha tsy misy tenin'Andriamanitra heninao zay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra heninao foana ny fanahy masina vao miasa dia raha te ahazo sy iasan'ny fanahy masina betsaka ianao dia mamaky foana baiboly dia miasa betsaka aminao fanahy masina amin'izay fotoan'izay farany le manameloka antsika farany dia ty ary ty ny tena ady vagoavana mihitsy ny devoly zay mihitsy ny anarany midikany hoe devoly sy satana dia mpanameloka mpiapanga
no asany. Amin'ny teny grika ny devoly dia avy amin'ny teny hoe diabolos, ny teny grika, izay mididika hoe mpiapangana, mpanendrikendrika ihany koa na hoe mpifosa, tsy fantatro zay zany rehetrarehetra zany a, zay mihitsy ny dikany, zay ny atao hoe devoly. Fa amin'ny teny hebreo a dia zay koa ny dikany hoe satana. Zao fanoratra, zao sariny ny hoe satana avy aty manomboka satana. Mpanameloka na mpiapanga koa ny dikan'io. Meko sarinareo rehefa avy eo ny Zakaria 7:1 ohatra dia ahafahantsika mahita an'izay satana zay mihitsy. Zakaria 7:1 a. Ary naseho any hafa indro Josoa-mpitsolona be dia nitsangana teo anatrehan'ilay anjelon'ny tompo, ary satana nitsangana teo ankavanany hiapanga azy. Zay ny asany, izy zany dia tsy manana asa fa tsy miapangatsika eo anatrehan'Andriamanitra. I satana ozy izy dia nitsangana teo ankavanan'ilay anjelon'ny tompo zany a hiapanga azy. Ary rehefa vakina amin'ny teny hebreo io, zay le lazaika hoe misy fotoana zany mba zano mandika anazy, dia zao ny filazan'io hoe ary naseho any hafa indro Josoa-mpitsolona be dia nitsangana teo anatrehan'ilay anjelon'ny tompo, ary satana nitsangana teo ankavanany hisatana azy. Zay ny dikan'io, hisatana azy, le hoe epanga zany. Raha ataontsika amin'ny soratra hebreo izy dia ohatr'izao ny dikany. Zao le sary. Ty hoe satana ary lay satana, zay ny dikany. Ty haty zany le hoe ilay, ty le satana teo. Ary lay satana omed nitsangana al teo iomino teo akavana ny ty oti ny le sitenu. Io le sary le satana teo, satana. Io le hoe ny apanga azy. Dia ty le no ty le hoe ny. Zany hoe tena le hoe mipanga mihitsy zany a, dia satana ny dikany amin'ny teny hebreo. Ary zay ny asany mpiapanga. Fa ny devoly ihany koa, fa amin'ny teny grika indray ny devoly, dia haitsika tsara ny Romanina 2:7-10. Dia miteny hoe nazery ilay dragona dia ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka zao tontolo zao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjelony koa ny araka nazera taminy, dia nahareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny tonga famonjena sy ny hery ana fanjakan'Andriamantsika ary fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga diabolos, ilay mpiapanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro manalina. Tsisy afa-tsy zany ny ataony ditantsika zay tamin'ny tantaran'ny Joba tamin'ny farany a, miapanga fotsiny. Io rangahy filan-javatra fotsiny ny anompono aza tratran'izany a. Hoe ny anompono io anao ny Andriamanitra dia filan-javatra fotsiny e, te anakarena io dia zay ny vavahany. Vitany aminao raha vao zany ny ataonao, atao satana mamay ianao. Atao mamay ka ianao raha tsy manao zany ampangainy izany, Joba nampangainy izany. Ka mpiapanga. Ka mahatonga anazy miteny hoe devoly satana, devoly zany teny grika, dia ny satana teny hebreo, fa mpiapanga. Zay ny dikany, zay ny asany, miapanganao io ndray. Jereo indray mody mitabataba mason'olona io, fa io ratsy io valy io. Zany ny ataony eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izy zany makafanahy izy, iny haitsika le makafanahy satana, ny asan'ny devoly, dia makafanahy ny olona, nakafanah'n Jesosy Kristy izy, nakafanahy ny Eva izy. Nefany a, rehefa latsaka ianao dia izy indray manameloka anao. Karaha raha n'ino izy natonga anao nanao an'io, izy manameloka anao. Io jereo ozy izy fa manao. Dia mila fantatsika zay, inona zany mahasamy hafa ny asan'ny fanahy sy ny asan'ny satana, satria samy manameloka ireo, samy miapanga. Dia ny Korintiana 2:7-10 efa hitantsika teo ny milaza anazy hoe ny alahelo araka an'Andriamanitra, rehefa asa amin'ny fanahy masina izy malahelo ny fanahy, dia mahatonga fibebahana ho famonjena tsy hanenena zay. Fa mahatonga fahafatesana kosa ny alahelo zao tontolo zao. Ty le any devoly, ty alahelo zao tontolo zao ty ny avy amin'ny devoly, dia ny hahafaty anao ihany ny tanjony. Ny hahafaty anao anatrehan'Andriamanitra, zany hoe ny hampiaran'Andriamanitra aminao lay
condamnation sy le châtiment le sazy zay tokony hiatra aminao fa ny fanahy masina zany de mitarika anao foana hiverina amin'ny tompo fa ny devoly de zao ny asany ao ny asany verenantsika le teo alay ny fanahy ianao de rehefa latsaka ao anatin'le fakapanahy ianao de manoty ianao zany rehefa manoty ianao de avy ndray izy be mpanganao teneny anao atao hoe za tsy hanao tsony hoe de tena tsy hamerina tsony faran'zay ry tompo fa tsy hanao tsony de niezaka ianao anohatra an'le fahotana tsy hanao tsony de rehefa maninona ihany rehefa avy eo mbola manota ihany de lasa ndray anao miezaka tsy hanao tsony de manota ihany ka zay ny tanjony de rehefa avy eo am'izay de ao anao izy ianao tena tsy mendrika tsony tsy avitra tsony izatsika nytoy miodikodiny eo foana zany ny zavatra ataony amin'ny fiainatsika ahodikodiny eo foana ianao de faniny ianao farany de miabandona hoe tsy amela tsony Andriamanitra ka vitsy zay efa impiry zay mbola manao ihany tsy misy fahasoavana ho atsony angamba ka tena tsy avitra tsony ary na amelana azy izy tsy mendrika anompi azy tsony tsy te hiangona tsony tsy te ho any fikambanana tsony fa tsy mendrika loatra mpanota loatra zay nitetika ny devoly aminao ny atonga anao an'izay fisainan'izay Andriamanitra masina kosa ve de mbola naika azy tia ihany amin'izao ahoana ny alantsika amin'ny culpabilité io ary fa mamaraparantsika ny alantsika amin'ny culpabilité de zao mila manao diagnostika tsara aloha tsika zay fa mijery fanafody ny devoly zany ny olonantsika io ny tena mila edivana io ny devoly ny olonantsika de io ny mila edina saingy zao tsy resinao zany io firy taona ianao 50 ny zokindrindreto fa ny devoly inge talohan'ny lanitra voananamboatra ny tany Andriamanitra de efa teo ny anjely fa tany ny devoly tamin'ny Adamaseva nefa iananany expérience izy nakafanahany reny de ianao zay zazakely vo 70 taona 50 taona io zazakely zany la hoanina am'taona devoly de ianao mieritreritra resy anazy traikefa tsisy dikany mihitsy traikefa anao mihoatra ny anazy tsy maharesina ny devoly zany ianao fa mila ny herin'ny tompo de ny zavatra tena mampahory atsika indrindra tsika kristiana na tsy kristiana ara mampahory ny olona indrindra de ny fahotana manoty ianao de fa tsy milamina fiainanao mampahory zany de rehefa latsaka tsika de ny ataon'ny devoly manozongozona anao tsy avitra tsony ianao tsy izy ianao ozongozoniny ianao hiala tamin'ny finoanao noho izany de tsy maintsy miorina tsara tsika anoherana azy mila miorina tsara tsika anoherana azy de ny zavatra mitranga nefa tsika foana nefa ny asain'Andriamanitra manohatra ny devoly manohera ny devoly izy izy de andositra anareo izy fa ny ataon'Andriamanitra manome herentsika de omeny atsika daholo fitaovana rehetra afahantsika manohatra an'io devoly io zay ny asan'Andriamanitra averiko tsara ilayntsika mahafantatra nyreto ny devoly ny olantsika io mila edivana tsy resinao zany fa mila ny herin'ny tompo ianao ny fahotana ny mampahory atsika indrindra de rehefa latsaka ianao de ozongozon'ny devoly de rehefa tsy miorina tsara ianao noho izany ianao mila miorina tsara mba ahafahanao manohitra azy isika mila manohatra ny devoly fa ny asan'Andriamanitra de mamery sy manome ny fitaovana rehetra ho atsika zay ny diagnostika atsika teo fa izay diagnostika rehetra zay de hitatsika ao anaty baiboly ao amin'ny Efesianina 4:17 ka hatramin'ny 17 Efesianina 4:17 ka hatramin'ny 17 averiko le teo fa amin'ny fomba ilazan'ny Paoly azy farany mahereza ao amin'ny tompo amin'ny hery faherezana ozy izy nenareo fa nenao hoe tanjaky ny faherezana tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hazonareo fahatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa tsy mitolona amin'ny nofo mandray isika fa amin'ny fanapahana sy ny fahefana ary fa ny mpanjakan'izao fahamezina an'izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra noho izany raisy avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa zany de afahatra ianareo
didinareo am'izay le teneniko teo ny olona antsika zany de tsy lofa mandra tsy mitolona amin'ny lofa mandra tsika fa amin'inona de voly fanapahana sy fahefana ny mpanjaka zao famaizina zao de amin'ny fanaratsy eny am'rivotra ny fanangolen'ny devoly io ny tena problème atsika tsy vitatsika amin'ny herin'ny tenatsika io fa mila ny faherezan'ny tompontsika sy ny tanjaky ny heriny anampy atsika am'izay ao ny mampahory indrindra atsika ny andro mahory de ny fahotana fa rehefa mifahotana ianao mila manohatra satria amin'iny ny devoly ny tena manao zay anozongozonana anao tsy hifahatra noho izany mila mifahatra tsara tsika mandray ny fihedin'Andriamanitra mila mifahatra tsara tsika mba tsy ho anaiky hozongozon'ny devoly zany hoe ampahoriny rehefa sendra latsaka ao anaty fahotana fa tsy misy kristianina tsy manota zany fa manota daholo ny olona rehetra fa ahoana ny anoeranao an'le izy raiso avokoa izy ny fihedin'Andriamanitra rehetra zany manohatra fa Andriamanitra manome ny hery sy ny fitaovana fihadiana rehetra de zay zany nidirantsika iny am'izay zany ny fanafody zany de ny 14 ka hatramin'ny 17 amin'ny efetsahana teo hoe mifahararika misikina fahamarinana mitafiny rary ny fiarovatratra ke raharoa fahavonona mpanava amin'ny filazaran'ny tsara fihavanana ny tongotrareo amin'ny toe-javatra rehetra de tany ny finoana ho pinga fa izany no azonareo mamono ny zanatsipika am'rehatra alefa n'ilay ratsy raiso ny famonjeny ho fiarovan-dosy ny tenin'Andriamanitra ho sabatra fanahy fa mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka membena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra io zany le fanafody latsaka ao anaty fahotana ianao ozongozon'ny devoly ianao ampangainy ianao eo anatrehan'Andriamanitra de ampangainy koa ny feo amin'ny fieritreretanao ahoana ny anoeranao an'izany rehetrarehetra zany raiso ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra manoratra an'io Paoly de tany amponja de mahita miaramila mivezivezy eo amin'ny varavarana eo foana izy isan'andro miambina anazy de inona ka ansara an-tsaina hoe ohatr'izao koa ny atao rehefa miady amin'ny devoly inona ny voalohany ohatr'izao zany le miaramila hitany ty somary officier fa ty ny légionnaire fa ohatr'izao le pozina miaramila hitany de avy amin'ny alalan'ny endrik'io miaramila io no natonga anazy nametraka an'ity hoe ohatr'izao koa ny entina andresena ny devoly ny voalohany ny teneniny ao anatiny de ny fehikibo ty io le fehikibo ny romanina lehibe ny anazy ao amin'ny 15 à 20 centimètres eo ny habean'le le fehikibony mampaniny io fehikibo io no mitana ny fitaovam-piadiana rehetrarehetra eo no itoeran'ny fiadiana hafa rehetra ny epée izy zao le epée eo amin'ny fehikibo raha vao tsisy raha vao vaza ny fehikibonao de latsaka ny epée anao tsy manana sabatra ianao na ny fiarovatratra koa ty ambonin'ny fiarovatratra ty de ny fehikibo koa no miaro ny fiarovatratra io zany fototra ahafahanao manana ny fitaovam-piadiana hafa rehetra de io koa no miaro ny valahana atao valahana eto zany mba hahatonga anao manana équilibre tsara zany de tsy mora menjera ny tanjona zany de tsy ampenjeranao mihitsiny na de ao anaty ady ary ianao amin'ny andro mahory zany hoe fa latsaka atao anaty fahotana ianao io amin'ny andro mahory fa atao zay tsy ampenjeranao na alavo anao anatin'izay de io no lazay Paoly hoe misikina ozy izy fahamarinana vérité zany misy ny fahamarinana mantsy de misy ny fahamarinana ny fahamarinana ray le vérité fa misy ny fahamarinana ray justice de lazainy hoe rariny izy ato io fehikibo io zany io le fahamarinana fatatsika tsara amin'ny jolona toko fa ino zany fahamarinana zany manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao no tenin'Andriamanitra io zany milisikina anao isaky ny miainga ao an-trano ianao indrindra mo rehefa latsaka ao anaty fahotana ianao de mila manana tenin'Andriamanitra apetraka eo amin'ny valahana mba tsy ampenjeranao tenin'Andriamanitra zay ny fototra tsy maintsy zay no entinao miainga ahafahanao mampiasa ny fitaovam-piadiana hafa rehetra toy ny fiarovatratra sy ny sabatra zany fa raha vao tsy manana tenin'Andriamanitra ianao de tsy afaka mampiasa ny fitaovam-piadiana hafa rehetra de tratra ianao rehefa avy eo rehefa tsy eo izany de very ny fiadiana rehetra de zay zany ny ilainan'le hoe ny ilainany mamaky baiboly isan'andro tsy vitany hoe mba tsy hanotanao
Inona ny arova zatovy lalaka alehany tsy voatoloto mifetan'ire manaraka ny teninao atao poko no iraketako ny teninao mba tsy anotako anao fa raketiko atao poko foana ny teninao na manota ary mba tsy anozogozona ny dia vola anahy sy ampanjerany anahy na impangany anahy fa fikitra foana amin'ny tenin'Andriamanitra io ny fototra. Zay zany ny fehikibo voalohany indrindra. Faharoa ny fiarovatratra. Zao indray ny patiny. Izy bronze, ohatrany hoe varahana zany vy ny antsika moa vy daholo rehefa metaly rehetrarehetra dia vy izy ety ivelany zany fa ao anatiny izy misy hoditra matevina. Zay ny fandehan'io fiarovatratra io dia iny miaro zany rehefa tonga misy flesy na ohatra zany dia io ny miaro ny tratranao sy ny fo fiarovatratra. Dia vao mijery avy lavitra ny olona dia mahita iny misy miaramila satria manao an'ilay fiarovatratra. Dia le fahamarinan'i Kristy io ilaina tafianao io satria ohatr'izao ny zavatra nitranga. Korintiana faharoa toko 5:20 dia zao no lazainy hoe izay tsy nahalala ota Jesosy Kristy ihany olombelona tsy nahalala ota teto ambonin'ny tany dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Zao zany ny zavatra nitranga rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Raha tia izy madio be tsy nahalala ota, tia azy eritreretra hoe baiboly fa ataontsika hoe mainty na dia tsy ratsy raha mainty tahaka atsika fa andao ataontsika hoe ity zany le mpanota dia mainty. Jesosy Kristy tsy nahalala ota fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nataon'Andriamanitra ota lasa ota izy teo. Zay no tonga anazy tafasaraka tamin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mijery ota. Dia hozy izy hoe Andriamanitra nahoana ny dia mafoy ahy ianao. Dia hozy Andriamanitra hoe satria ianao lasa fahotany faly. I faly le nanao an'izao le tsy tononoko iny io ianao amin'ny hazo fijaliana io lasa ota izy. Fa izany indray rehefa mino an' Jesosy Kristy dia lasa inona? Lasa fahamarinan'Andriamanitra. Dia rehefa mijery anahy zany Andriamanitra, ity zany Kristy le lasa ota. Rehefa mijery anahy Andriamanitra dia iza nitany? Jesosy Kristy le marina. Zay le hoe tonga fahamarinan'Andriamanitra. Zay le hoe mitafy ny fahamarinan'Andriamanitra. Zay le hoe fiarovatratra ny fahamarinan'i Kristy. Isaka mijery anahy izy dia Kristy nitany. Kristy nitany. Dia hozy izy hoe marina io. Tsy mbola nanota mihitsy kofboa io nefa tsy fantany hoe zaka io. Fa manao akanjon'i Jesosy fotsiny zany iny. Hozy izy dia voly hoe io mpanota be io faly io. Dia hozy Andriamanitra hoe non milama be io. Tsy mbola nanota mihitsy io na kely ary. Satria vera fa Jesosy satria zany mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Zay. Rehefa mitafy zany tsika ny fahamarinan'i Kristy dia jeren'Andriamanitra ho marina foana. Niny nataonao dia marina foana ianao anatrehan'Andriamanitra. Zay le fitaovam-piadina, zay lay fiarovatratra. Mila anananao zay fahamarinan'i Kristy ka filonao fotsiny mahamarina anao anatrehan'Andriamanitra. Raha vao mino an' Jesosy Kristy ianao dia mandray no fahamarinana io. Zay ihany. Manaraka, fa raha vao ny fahamarinanao no entinao hoe zany mampianatra amin'ny gasy MMB tsy hainao nga Andriamanitra fa zany zavatra dia ohatr'izao ny fijerin'Andriamanitra amin'ny fahamarinako. Isaia 4:15 le zavatra marina nataoko ohatr'izao nijeren'Andriamanitra azy. Tsy le fahotako fa le tsara. Samy efa tahaka ny olo maloto zay rehetra ary tahaka ny lamba mihosin-drano fahamarinanay rehetra. Zany ny fijerin'Andriamanitra. Raha vao ny fahamarinako ny zavatra nataoko, efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao, efa naminany tamin'ny anaranao, efa nandroaka demoni tamin'ny anaranao. Zay ny fahamarinako. Dia ohatran'ny lamba mihosin-drano. Fantatrao ve zany lamba mihosin-drano zany? Tamin'izany mbola tsy nisy ny serviette hygiénique. Fa zany io. Horaire zany. Soa ihany nataon'Andriamanitra lehilahy. Manaraka kiraro. Ohatr'izao indray patiny kirarony miaramila romanina. Mafy be ny sekipaladiany ity. Dia misy an'ity miakatra ity zany miaro ny cheviany. Ohatran'ny mpanao boxe koa. Ohatr'izao koa ny kiraro mpanao boxe
dia io miaro anao foana zany tsy enjery tanjona foana zany dia tianao tsy iozongozina fa hifahatra tsara tsy menjery io tany équilibre io zany a mahatonga anao tsy mora menjery zay ny asan'ny kiraro io zy izy paoly a lay fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fahamarinana rehefa mijoro ianao afaka mandeha tsara dia lasa vavolombelona eo anatrehan'ny hafa sy ny rehetrarehetra tsy ny olona tsy menjera no tadiavin'andriamanitra fa ny olona miarina foana dia mijoro foana zay ny tadiavin'andriamanitra romanina toko 5:1 a dia milaza n'io fihavanana fahavonona-paraha filazantsarany fihavanana angambo ty fa tsy fahamarinana filazantsara ny fihavanana ty noho ny finoana ary ozy izy dia tonga olo-marina eo mason'andriamanitra isika sady efa mihavana amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika dia namakeko an'io amin'ny dikaterinareo izy koa mihavana amin'andriamanitra ianareo noho ny finoanan'i Jesosy Kristy lasa marintsika dia lasa mihavana amin'andriamanitra zay le filazantsarany fihavanana lasa zanak'andriamanitra ianao lasa vita fihavanana aminy ianao rehefa mino an'ilay Jesosy Kristy mahatao anao teo amin'ny hazo fijaliana satria ny rahan'i Kristy io no nampihavana antsika tamin'andriamanitra le raha zay nalatsa Kristy tokony rahanao zany nalatsaka no ny fahotanao a fa ny rahan'i Kristy no nalatsaka ny soloanao zay lazay ny Kolosiana toko 1:12 hoe izy no nampihavana ny zavatra rehetra aminy Jesosy Kristy io izy io ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaovany fampihavanana eny izy ho iao ny fampihavanana zany na ny ety ambon'ny tany na ny any an-danitra dia lasa manana fahavononana foana ianao amin'io rehefa manana kiraro tsy azony devoly ahozongozona afaka mahavita asan'andriamanitra foana eto zany le asan'andriamanitra ataonao zany eto a tsy hanamarina anao fa vokatr'ilay fihavananao amin'andriamanitra zay le izy le lazaiko teo mahazo mandeha amin'izay zay te handeha mbola tsy vitana izany ary fihavanana va amin'andriamanitra ny Hebreo toko 5:12 a ka hatramin'ny 4:10 koa dia miresaka amin'izay indray mandeha monjany nidirany mbola miresaka le rany tiatsika tongavana eto ray mandeha monjany nidirany teo amin'ny toeramasina indrindra dia ampy tsy mba ranosilana ranjanakombo nentiny atolotra fa ny rana fony tena ny nentiny atolotra ka nahazony fanavotana mandrakizay ho atsika na dia ny ranosilay sy ny ranombovavy ary mbato-trombovavy no midorana azy rehefa afafy amin'ny olona voaloha dia manadio azy ho afaka amin'ny fahalitoana ivelany vo maika ny rayan'i Kristy nanadio ny conscience atsika fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina zay velona mandrakizay no lanoloran'i Kristy ny tena nosorona tsy manatsino an'Andriamanitra ka ny rano no manadio ny conscience atsika ho afaka amin'ny asa mitondra fahafatesana mba anompontsika n'ilay Andriamanitra velona zay afaka manompo an'Andriamanitra amin'izay ianao satria madio ny conscience anao no lay rahan'i Kristy zany a dia zay ny dikany hoe manao an'ilay kiraro fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsarany fihavanana ny apingy ohatr'izao mipatiny kelikely le sary fa inoko fa hitanareo ihany a ngeza be sy avo be le apingy io satria mahatratra eo amin'ny 1m20 eo ny avony dia ty 60 cm ny sakan'ilay apinga zany a ny tena manontolo mihitsy no arovan'io apingy io tena miaro ny tena misy fotoana moa izy tonga dia miafinao daholo mihitsy dia le apinga no milahatra ohatr'izao a dia miafinao dia tonga obélix dia pena obélix ndreo petika any amin'ny be any izy rehetrarehetra miaro ny tena manontolo amin'ny zanatsipika fanamelohana lefa ny satana sy iny le zanatsipika amin'nyrehatra iny le fanamelohana fempangano satana anao foana ianao olona tsy milay anao miatsara velatsy fotsiny ianao ary manao an'izao amin'Andriamanitra ajanony any ho asa fanompony eo mialahy amin'Andriamanitra mialahy tsy mendrika an'Andriamanitra tsony ianao zany filesy be dia be alefany aminao inona ny arovanao ny tenanao apingy inona ny apingy eo zisitsika teo finoana dika zany finoana zany le fihazonana ny teny fikasan'Andriamanitra tena mila n'le teny fikasan'Andriamanitra homeko anareo hatrany amin'ny farany izy rehefa avy hoe inona le teny fikasana mila tazomitsika mba hatonga tsika tsy ho voan'ny fanamelohana ataon'ny satana
ny jaona voalohany toko fahadimy andiny faevatra sy fahadimy dia efa miteny izay izy hoe zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao ary ny fahandresena ety maharesy zao tontolo izao Satana ao anatiny dia ny finoantsika iza moa no maharesy zao tontolo izao fa tsy zay mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra milainga reto raha toingeto ianao ka mbola tsy tena mino ny Jesosy Kristy io milay izany fa andramo zavatra milay bebe dehibe no azonao ao anatin'io fa tsy le hoe manaova an'izao sy tsy manao aza manao an'izao tsy zany no aoentin'i Jesosy Kristy fa afaka maresy ny devoly sy ny fimpangana sy zao tontolo zao inona resinao daholo fiarovan-doha io kasika ataontsika an'izao izy mba tsy hitanareo hoe ohatrany ahoana bogosy ve le miaramila tsy izay ny zava-dehibe indray zany miaro loha grave koa rehefa loha voa io tena atao Satana zay amelezana lohanao raha vao baty io moral anao izy fitenitsika zay dia efa resy ianao na ianao maty na lasa dala dia tsy maintsy arovana zany io lohanao io ny Kolosiana toko 2:17 manome antsika n'izay fiarovan-doha zay hoe aranareo dia efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelominy araka tamin'i Kristy efa navelany avokoa ny fahadisoantsika rehetra fa navelany rehefa voavelany elikao dia manana famonjeny ianao zany io famonjeny io mila ampiasainao amin'ny fiainana andavanandro tsy bie hidirana ny an-danitra fotsiny ny famonjena fa erovana amin'ny fiampangany Satana hoe efa navelany avokoa ny fahadisoantsika fa miana ihany izy fa tsy manino le hadisoantsika rehetra dia ao mila mifankahazo tsara tsika ny dikany hoe rehetra dia rehetra fa tsy hoe dikany rehetra tsy hoe le fahadisoanao talohan'ny bebanao ihany fankahazo ve tsika fa ny dikany rehetra zany talohan'ny bebanao dia nataonao zao misy manota ige zao tsika reto tompiano malala sy ny devoly ary ny fahatanao ho avy satria tsy hoe raha tamin'ny fotoanany bebanao ihany dia zao tamin'i Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana ary inona ny fahotanao efa nataonao kenao ary mbola tsy teraka tamin'izany ko dika zany ny fahotanao lasa rehetra zany ny fahotanao avy daholo amin'i Jesosy Kristy azotsika zany ve zany ho avy tsy lasa zany fa ho avy daholo dika zany rehefa mamely izy dia tsy le taloha ihany navela fa ny ho avy ko ohatrany izy zany rehefa mijery atsika dia ataoko sary farany ambany indrindra izy dia ohatrany olona eny ambony helikoptera mijery ny fiainako dia ohatrany olona eny ambony helikoptera mijery ny cortezina mariazy mandeha ny cortezina mariazy ka eo amoron-dalana ianao mijery dia iny mandalo le mariazy tomobile tsara tarehy be dia mbola misy tomobile tsara tarehy koa manaraka anazy fa le voalohany misy haingokaingony fa le faharoa tsy dia misy tsony fa manao pain fotsiny izy dia aveo misy taxi be aveo misy taxi dia misy tsotra amin'izay fa tsy izy tsony iny dia zay mandalo ihany nitanao iny mbola izy fa rehetra efa tsy izy tsony reto efa afy reto tapitra izy zay fa raha eny ambony helikoptera ianao no mijery dia tonga dia hitanao hoe ry le voalohany dia ry le farany tsy zay ohatr'izay fijerin'Andriamanitra fiainantsika izy zany tsy mijery antsika eo amoron-dalana fa fiainantsika tonga dia hitany mandalo eo daholo dia rehefa mamela fahadisoantsika izy tonga dia izy rehetra zay le mahatonga antsika hoe voavonjy tsy tsika rehetra fa zay mino dia zao amin'izay nolazain'ny jaona toko 10:20 ka hatramin'ny 17 hoe niondriko miain'ny feoko malala azy ary manaraka izy izaho manome azy fiainana mandra-paninona mandrak'izay fa tsy mandra-panota ary tsy hovery izy mandra-paninona mandrak'izay zay le famonjena mila tazoma mapetraka eo ambony loha fa raha zany lasa dala ianao na maty tsy isy androbaka azy amin'ny tanako ny raiko izay nanome dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrobaka amin'ny tanany ray tsisy zasy ny ray dia ray ihany dia ozy izy ny olona fa rehefa misaoty eo ike izy dia lasa zany akizy kely raha mitazona valala rehefa misaoty iny mbola azony ihany ko maika fa Andriamanitra no mitazona anao eo ary eto tsy resaka valala
ny valalako dia mihain'ny feoako zany ve lazay ondry ny ondry zany rehefa tsara apetraka ambony tanana dia mipetraka izy fa tsy misaotisaoty zany na manota ary izy mbola eo ihany ary na misy tady androbaka izy dia fieniny ray ohatr'izao fotsiny mila nananao zany famonjena zany famonjena mandrakizay no men'Andriamanitra anao tsy hiveritsony ianao mandrakizay ny devoly foana miteny ao an-tsainao ao hoe vitany aminao fa efa nanota ianao hipiry ianao zay ny nanota fa ozy Andriamanitra tsisy maharobaka ny eo an-tanako zay le fiarovan-doha mila nanana ka ny fiazonana ny famonjena io ny miaro tsy mety le hoe fiazonana satria tsy ianao ny miazona an'io e Andriamanitra miazona an'io io ny tanany no miazona an'io famonjena io fa mila anaovanao foana kosa nefany a io fahazadino any an-trano farany sabatry ny fanahy ity no arme offensive tokana fitaovam-panafiana tokana fa tsisy zany na offensive ary ty raha ny tena marina fanaovana contre-attaque fa tsy fanaovana attaque aza manafitafika avy devoly zany reto tsy resinao io e areto koa jereo tsara fa tsisy exorcisme mihitsy nataony teo hoe roay amin'ny anaran'i Jesosy tsisy zany teo mamakina reo epistily fa epistily ingeny ho an'ny kristianina raha misy zany eo na anankiray ary ao amin'ny epistily hoe rehefa misy zao dia roay amin'ny anaran'i Jesosy tsisy zany mila tenin'Andriamanitra finoana tiany maresy rehefa mamaky etsika ny jaona toko voaka kely jaona toko 9 andiny fahaenina amby telopolo raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ao fa vakio baiboly fa sy atao an'izany ny andiny faraka amby telopolo sy roa amby telopolo dia zao lazainy hoe raha maharitra amin'ny dia ho mpianatra tokoa ary fantatrareo marina dia marina no afaka anareo tsy ho marina ny anina ozy izy hanafaka anareo tsy ho andevo dia avy izy miteny hoe raha ny zanaka no manafaka anareo lay zanaka io no lalana sy fahamarinana ary fiainana dia io manafaka fa tsy maintsy mila maharitra amin'ny teny raha andresy devoly reto tsy zany iady tsika miady amin'ny mpiandry hafa indray le demoni tsy miady amin'ny mpiandry satria hafa ny demoni devoly ny resahako eto ity zany fitaovam-piadiana mpanafianana fanaovana contre-attaque tokana neny romanina lavalava io 7 cm ny alavany ary io no hafa indrindra tamin'izao fotoana zany amin'ny épée rehetrarehetra satria ny a sady maranitra ny lohany no maranitra koa ny lelany anankiroa dia avatsy sy avatsy zany fa neny tamin'izao fotoana zany raha misy ny maranitra dia ny lelany ray ihany dia rehefa mamely zany dia ohatr'izao foana na ohatr'izao fa neny romanina no le izy roa lela dia sady mety ohatr'izao no mety ohatr'izao no mety ohatr'izao mety daholo zany le fanafiana rehetra tsisy ohatr'izany fantatsika ny Hébreu toko 4:12 hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela dia manindra hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ny tonona sy ny tsoka ary mahay mamantatra ny tenin'Andriamanitra dia mahafantatra ny eritreritra sy ny fisaina amin'ny fotsika mahay io tsara inona ny ao anatinao ao ka ny fampiasana an'io no mampandositra ny satana io tsy resiny zany io tenin'Andriamanitra zay ny nataon'i Jesosy Kristy rehefa mivalian'i Jesosy Kristy foana hoe fa voasoratra hoe dia resy izy zay ny ilaina an'ilay tenin'Andriamanitra jereo zany fa voaniaingytsika lay fekibo fahamarinana tenin'Andriamanitra avaizany azahoantsika fiarovatratra ny fahamarinan'i Kristy ny finoana ny tenin'Andriamanitra avaizany azahoantsika ny ina koa ny manaraka ny kiraro tenin'Andriamanitra ny finoana ampingy tenin'Andriamanitra lay fiazonana ny teny fikasan'Andriamanitra ny casque du salut tenin'Andriamanitra ny épée tenin'Andriamanitra zay ihany vaolana fa satria ny gasy tsy mahay tenin'Andriamanitra dia mitady fika hafa tsy voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa hiady amin'ilay raika alataloha ina amin'izay ny ataon'Andriamanitra antsika rehefa manotsika efa mahazo misofilnareo fa tia tsy lava
efa conclusion ty zany mampiaiky atsika ny fahotatsika fanamasina zay zany efa ndresantsika teo ary mbola iverenako tsindriko tsara mampiaiky atsika fanahotatsika izy a satria zao tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa mikikitra amin'io tenao de tapaka eto iteny zavatra anankiray izay mifanohatra ohatrany mifanohatra amin'ny teneniko tetsy aloha fa mila afakazo tsara tsika tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha ohatra ianao ka mifikitra amin'ilay fahotana nefa Andriamanitra dia tsy mankasitraka ota mihitsy izany raha dia Andriamanitra tsika dia tsy Andriamanitra mpanao valifaty fa ary rehefa sarotsarotra ny alantsika amin'ny ota anankiray dia tsy maintsy mampiasa inona izy mampiasa ny antsoina hoe discipline izy nakapoka ozy izy ny baiboly gasy mba analana antsika ao zay le lazaiko hoe mifanohatra amin'le teo fa tsy tovizany amin'le teo dia zao hoe mazava tsara io discipline io averiko le sary itsika zay ratsy aza tsika zay ratsy ary dia efa nisy nanao an'izao ve tonga avany ianao natsony vadinao tonga avany aza any dia natsony vadiko ny milalao antso foana nge le zanako kely tonga aza efa tenenina foana le zalahy io tsy lalao fa mbola milalao ihany tonga avany hiditra ny trato dia lasa mandeha afaka telo andro le zaza manontany inona moa zany ny antony kapohany dadana possible misy olona manao zany ve tsisy zany tompoko fa tsika nefa matetika manaotra zany misy loza mahazo ana afaka telo andro manontany inona raha ny ratsy nataoko mibedresan'Andriamanitra ana tsy logika zany zareo rehefa mananatra ny tompo dia mazava tsara na ny alika ary misy gasy ty alika betsaka eto fa tsisy manao zany mihitsy mipotra le alika avany tsy haiko nangalam-pihinana tany na inona dia efa milamindamina afaka ady telo nanana saky zay taloha fa fanaovanay azy rehefa efa tenenina izy hoe tsy mahazo mikaka ato trano fa mikaka dia raisinao le saka satria tsy hitanao izy mikaka raisinao izy dia ampirofana le anina aloha zay vao pehanao saka raha atao an'izany ko mainka fa olombelona dia ataon'Andriamanitra zany atao pehany fotsiny aloha ianao dia afaka elaela anao mieritreritra hoe inona raha nabede anaty eo tsy manao an'izany Andriamanitra zareo Hebreo 12:15-17 ary adinonareo fananaran'izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao fa zay tiany Jehova ny faiziny ary zay zanaka rehetra raisy ny kapohany famaizana ny antony aretanareo Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fa iza moa zay zanaka tsy faizindrainy fa raha tsy faizina tahaka nitondrana azy rehetra ianareo dia zazasary fa tsy zanaka ary koa isika dia nanana ny ray nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy tsy mainka avany aneketsika ny ray ny fanahy dia ka ho velona isika fa ireny dia nanao zay hafay atsika tamin'ny andro vitsy araka zay sitrapony fa izy kosa dia ny asoa mba handraisantsika ny fahamasinany dia ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao hafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia mitondra vokatry ny fahamarinana hiatanana ho an'izay nanaovana azy izy ka zay zany dikan'io misy mahafinaritra be anany nampianarinay mpampianatra anay missionnaire Steinberg ny anarany nianatra momba ny boky ny oabolany zay dia nampianatra anao momba ny fitezana zazy izy dia ohatrao lazainy zao izy izy rehefa mikapoka ny zanako dia zao ny zavatra ataoko voalohany indrindra dia tsy mikapoka azy amin'ny tanana tsy mikasy tanana ny zanako mihitsy fa manana efa hita vele izy se manana ratsa-tanana ohatr' zao zany izy fa ohatran'le tapomosy ireny zany fa tapo enfant le izy manana andreny izy dia iny ny kapohany ny zanany dia fisaka ozy izy ny tsara ikapohana fa tsy zavatra boribory fa raha boribory dia mivantitra ny taolany ny nofiny ny hodiny ny tanjona zany fitiavana ny ikapohana anazy satria zanaka tiana tsy tsitsiana niny tanana iny dia zao ny ataoko izy izy anariko izy aloha indre mandeha anariko izy fandroany efa tsy mety izy dia
mananatra azy fantelona na fanefatra sady mikapoka dia rehefa mikapoka ozy izy dia indre mandeha ihany tsy mikapoka mihoatra indre mandeha izy satria matetika rehefa mikapoka dia ny fahatezerako ny kapohako azy fa tsy fitiavana nefa nydika nikapoka dia fitiavana dia mikapoka anazy a dia rehefa voakapoka izy indre mandeha ihany a dia tokony mitomany izy tsy mahazo mitomany be izy satria manohatra anany dikan'izay ary tsy mahazo tsy mitomany izy satria tsisy rarahina ny zavatra nataoko teo fa tsy maintsy mitomany kely izy natao dia rehefa mitomany izy dia ampanginoka izy a dia roaka tena milay be zany fotr' zany mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra fototr' zany rehetrarehetra zany dia fitiavana kanefa misy kapoka ary le zaza dia mahafantatra inona ny antony ikapohana azy any anatin'iny taratasy iny fa mety tsy voateny kotsony fa zay nividy dia mahazo anazy raha tsy mividy ianao dia any amin'ny internet rehefa mivoaka mahita anazy fa ny anisan'ny disipline angeny ro matitoko fa 7:15 ka hatramin'ny fa 7:20 rehefa misy raha lahy manantona anao ka miteny anao mifahotanao dia efa disipline zay raha mbola tsy maiky ianao tondrany vavolombelona roa na telo efa disipline zay fa rehefa entinao fiangonana koa mifahotanao disipline zay marary zany a ary rehefa roahana ohatran'ny jetlisy ianao disipline zay marary zany zay le kapoka Andriamanitra ary fantatrao tsara hoe inona ny antony disipline anana fa tsy hoe rehefa tsy tafiditra ao mpiangonana dia toto fa so tafiditra ao mpiangonana foana am'izay mieritreritra fa inona ara ny antony be desana anaty eo raha tsy hoe tena vendrana mihitsy angamba ianao noho izany famaizan'Andriamanitra dia ampitiavana aloha izy voalohany indrindra ao ampitiavana faharoa azonao tsara ny tiany ambara inona ny kapohany anahy fantatrao mazava tsara mihitsy zany fahatelo ny tanjony dia ny atonga anao iaiky ny fahotanao inona ny dikany hoe miaiky eto amin'izay tsika zany ny dikany hoe miaiky dia zao hoe mila mazava koa ny fiekenao tsy izy tompoko aza hoe rehefa eo faly dia zatao zany inona ny raha ika zao fa za tsisy dikany tsisy dikany Andriamanitra mifona aminao zay amin'izay fahotana mety nataonay tsy fiaikena ary tsy fifonany zany satria ianao tsy resy lahatra amin'ny zavatra nataonao akory tsy miaiky ianao zany tsy nanao ratsy akory fa aza kapohana Andriamanitra zany dikan'izany so dia mbo amelimely ana fahatany io ianao fa aza fona amin'izay zavatra mety nataoko anao ny dikany hoe miaika dia miteny mitovy amin'ny zavatra tenenin'Andriamanitra miteny mitovy zay ny dikany amin'ny teny grika ny atao hoe miaiky dia hoe homologeo ny homo ty le h ty m ty o m o homo ohatrany hoe homosexuel mitovy ao dia logeo avy amin'ny logos logo miteny mitovy amin'Andriamanitra ka raha ohatra Andriamanitra miteny an'ity zavatra ty hoe ratsy ty fa tsy ratsy ty dia za koa zany mila miteny hoe ratsy io zay le atao hoe miaiky hoe tena ratsy le nataoko ty tena tsy mety tena tsy mifanaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra le nataoko teo zany le atao hoe miaiky fa tsy hoe raha sedra misy tsy mety dia fonana ho azy mila teneninao ary hitanao mazava tsara mihitsy zay zavatra zay ary io rehefa tonga saina ianao dia ataonao matetika moa ianao mpanaovana anazy dia mbola le mahafinaritra aloha le manao kely iny rehefa vita izay rehefa tonga saina nanota teo raha vao tonga saina ianao eo ianao mila miaiky fa aza ndrasana hoe ndraso aloha raha rive na hoe andraso aloha any am-piangonana milahady tsy tadidinao tsony iny any am-piangonana rehefa nameriny impiry ianao mandra-patonga any eo vao tonga saina ianao dia eo atao amin'ny fotoana iny zay ny tiany jaona toko voalohany jaona voalohany toko voalohany 5 sy ny hatramin'ny faharoa raha ho isika tsy manana hotsika dia manitatena ary marina tsy atao anatsika ny olona tsy manana culpabilité mihitsy zany ao anatiny dia olona mamitatena ary marina tsy ao anatiny fa raha miaiky ny fahotantsika sika io le izy any hoe ny zavatra nataoko teo dia tena miteny mitovy amin'ny fitenin'Andriamanitra mihitsy hoe nanao an'io ratsy io Andriamanitra dia mahatoky sy marina izy ndika zany tsy mandainga izy fa marina foana ny teneniny fa maninona izy mahamela amin'ny fahotantsika io le lazaiko teo fa fany le izy dia ohatrany tsy nisy ohatrany tsy nanao mihitsy ianao
mahamela fahotatsika dia manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny dikan'izany dia zao hoe manomboka esoriny tsikelikely amin'iny zavatra ratsy fanaonao iny ianao, inomboka esoriny tsikelikely. Dia zao no lazaiko anao, raha mbola mamerina ianao rapitso, androany ianao nefa efa tena niaiky, dia tsy mitovy amin'ilay androany ntsony ny fanaovanao an'iny rapitso, efa niova ianao. Azonareo ve zany? Satria androany iany nanao an'izy satria nafinaritra le izy dia nataoko. Fa rapitso aho mamerina manao an'izy satria za mbola voageja, voafatotra tao, efa tsy mahafinaritra ntsony le izy fa mbola manao ihany a. Dia zay ny tsy itovizako an'le maly. Ary raha androany ray aho zany raha ohatra ka mbola miaiky indray dia rapitso a, efa tsy mitovy amin'le androany ntsony ny anaovako an'iny. Zay ny dikany hoe manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy za zany mila mezaka hoe tsy hanao an'izao ntsony, fa lay fahitako hoe ratsy io dia mitarika anahy tsy tia hanao an'io ntsony. Zay ny le iromeny tompo atsika. Fa izay tsy azonao raha tsy miaiky ianao, miteny. Dia raha ozy isika tsy nanotsika dia mampandaingasy zany ary tsy ampy. Miteny tsy ao anatitsika. Dia zany zany raha vao miaiky ianao tsisy zany, tsy mitombina tsoa zany le hoe andeha anota fa rehefa avy ao mibebaka e. Olona tsy miaiky zany. Anota dia rehefa avy ao mibebaka. Satria ianao anak' izany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo. Tsy tianao tsony manao an'io io satria efa hitanao ny faharatsiny. Fantatrao ny faharatsiny. Tsy manao tsony ianao. Kanefa ianao no mety mbola manao ihany. Dia raha misy manota ozy izy dia maninona? Isatana ilay procureur mitsangana mepaganao fa Jesosy Kristy le marina kosa no avoka miaro anao. Lay zany a. Sa raha ohatra moa anao mbola tsy mino eto a, andramo. Fa milay miaraka amin'ny tompo. Dia mitsangana Jesosy Kristy dia miaro anao hoe za efa maty, efa nitondra fahotana io, efa nalohako daholo ny trosan'io rehetrarehetra, marina io. Dia marina ianao, nefa ianao avy nanota. Fa tsy milay le manota satria mila miaiky ianao hoe tsy mety le nataoko teo Andriamanitra. Miteny mitovy amin'Andriamanitra. Ohatran'io mihitsy no nataony Davida. Salamo 2:3. Ohatran'io mihitsy no nataony Davida. Rehefa miteny sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'ny Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Mbola ige zany tsy isain'Andriamanitra eloka. Fa ny devoly foana io mandisa aminao, mamerimberina aminao, ifimpiry ianao zay nanao an'io. Devoly zay miteny zay. Fa ny an'Andriamanitra mbola nadio kazehanao, io ny voalohany ary ho dioviny indray io. Fa mila maninona? Miaiky. 9, raha nangina dia ny ialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandritry ny andro. Zany no mahazo anao rehefa coupable ianao. Zay ny atao hoe culpabilité. Raha nangina dia ny ialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandritry ny andro. Fa navesatra tamiko andro manalina ny tananao. Tena ianao mihitsy le tanan'Andriamanitra miandry ianao. Mamay ianao androany. Fa tsy zay ny atao. Nova tany amin'ny testamenta taloha ty. Niova ny fatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. 5. Ny fahotako dia nambarako taminao. Zay, bilan'izay. Ny fahotako dia nambarako taminao, any eloko tsy mba nafeniko. Hoy a, hiaiky ny fahadisoako amin'ny tompo a. Ary ianao dia namela ny eloko sy ny fahotako. Lay zany, tsy haiko a. Fa raha voaraisinareo maintsy ny baiboly io tsy henonareo miresaka aminareo, za io miresaka amiko. Tena rehefa nazaiko tamin'ny tompo le izy dia maivana satria navelany daholo fahadisoako rehetra. Voavela eloka. Tsy inona ntsony ny azo devoly atao amiko, ty farany. Romana 31-39 tia le apinga tsara indrindra ianteheran'ny finotsika. Ho analo tia ny anteheran'ny finoko rehefa mipangana ny devoly. Romana 9:1-30 ka hatramin'ny 7:30. Inona ny lazaintsika ary? Raha voalohany, iza ny afaka nohatra atsika
devoly ve mbola afaka nohatra anao hoe ianao rahafaly dia tsy milay ianao tsy mendrika eo mpanompon'andriamanitra ianao fa ianao tsy izy ianao zavatra ataonao any mitakotakona any dia tsy azo tenen'ny masom-bahoaka izany atohatra anahy tsy misy satria tsy afaka manohatra anany devoly satria andriamanitra momba izy reo akavanako tsy azo ny devoly resena amin'izany a faharoa ny fahotako rehetra sy ny eloko rehetra dia azon'andriamanitra avela daholo omeny anahy fa omeny anahy maimaim-poana ny zavatra rehetra famelan-keloka rehetrarehetra satria efa nalohan'i Jesosy Kristy ny trosako rehetra tamin'andriamanitra efa voaloha daholo zany tsy hananan'andriamanitra trosantsony afa efa vitan'i Jesosy Kristy zany tsy zany ny ilany ezaka fa Jesosy Kristy nanao zany teo amin'ny toerako milamina manan-karena fatelo tsy mahavita mepangana zany tsony satana tsisy azo satana epangana anazy satria efa namarin'andriamanitra rehefa mijery anahy andriamanitra dia Jesosy foana ny hitany satria za mino an'io Jesosy Kristy io dia ozy hoe maro ny faly marina tsy ny fahamarinako fa ny fahamarinan'i Jesosy Kristy tsy afaka manameloka anahy intsony satana satria Jesosy Kristy efa maty ho anahy efa nipehely ny sazy tokony hiatra tampoko ary ny voamaika mahatsara an'le izy dia zao tsangana tamin'ny maty izy dika zany tsy mendrika mihitsy izy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana tsy mendrika mihitsy izy satria tsy nanota izy fa ny fahotako no nahafaty azy teo amin'ny hazo fijaliana tsangana teo akavanan'andriamanitra izy ary mbola mifona aiza moa fa famadika le ato sy le ato dia tsy hitako tsony mifona ho anahy izy Jesosy Kristy mifona anahy akavanan'andriamanitra isan'andro niny nataon'ny devoly dia izy mifona ho anahy mba fantatrao ve zany milainge zany e milay be zany dia lasa amin'izay inona ny kapoka mety mitranga voany accident ve za tsy manan-kohanina ve za tsy manan-kitafy ve za tratra amin'ny fahoriana ve za tsy manan-karena ve za inona ny mahazo amiko non tiany Jesosy foana tsy azo devoly sarana amin'ny Jesosy zany satria tiany foana tsy zany ty azy fa izy ny ty lay zany mbola inona koa mbola ataony mbola ho avy mafy kokoa noho izany satria noho ny aminao namonona anay mandritry ny andro toy ny ondro vonona ny everana anay mafy zany fa tsy maninona fa mbola mpandresy voaka mpandresy ary manoatra noho ny mpandresy alleloia tsy saiko tagnino dika zany dika zany dia hoe voninahitra ane ho an'ny tompo satria nataony manoatra noho ny mpandresy raha tsy azonao zany dia tsy dio ny sitany gasy mmb eny matoky ary azy ao fa namaty ary na velona na tsisy azo ny fahafatesana atao amiko elana amin'andriamanitra tsisy azo ny fiainana atao amiko elana amin'andriamanitra tsisy azo ny anjely atao amiko elana amin'ny andriamanitra tsisy azo ny devoly atao amiko elana amin'andriamanitra tsisy azo ny ataony zavatra olako amin'izao fotoana izao elana amin'andriamanitra tsisy azo ny hoavy atao elako amin'andriamanitra tsisy azo ny hery atao elana amin'andriamanitra tsisy azo zavatra any ambony ataoko elana amin'andriamanitra tsisy zavatra azo ny any ambany atao elako amin'andriamanitra ninina amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy hatsaraka atsika amin'ny fitiavan'andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy zay tompontsika tena andriamanitra foana tsy noho iza milay fa noho Jesosy Kristy ilay efa ninoko sy nekeko tompo sy mpamonjika izay le izy dia mbola hipetraka ihany ve culpabilité dia mbola mimely tena ihany ve anao dia mbola atahotra ihany ve anao fanompoana ny tompo dia mbola tsy roso ihany ve anao ny fanompoana ny tompo nefa zany zavatra rehetra zany nataon'andriamanitra ho anao efa nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana avokoa ny fahotantsika rehetra matetika zany tamin'ny anao ny évangélisena sy rehefa manao évangélisation ihany ny resahana anao zany rehefa ve zany tsisy miresaka aminao tsony fa manaova zao sy tsy manao aza manao zao ihany tenen'ny olona fetao gasy mmp firenantsika foana zany satria zay le fitaovam-piadiana fa atsika mandresy ny devoly sy ny satana efa nentin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana avokoa ny fahotantsika rehetra noho izany zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy misy inona tsotra tsy misy fanamelohana tsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy inona tsony teneniko zany manao alleloia tsy mamalinareo manao amena tsy mamalinareo tsy haiko tsony nefa za efa tsy meloka tsony iny lay zany efa tsy noho nataoko tsy mahay mampianatra ngamba tsy mety tafita mihitsy le izy
zay tenin'Andriamanitra zay reo manana toko vavaly mihinanananao foana. Io le fekibo, io le ferovatratra, io le apinga, io le tsy mety haiko mihitsy ferovan-doha, saron-doha foana anao tsy io le kiraro. Io tenin'Andriamanitra io ny rehetrarehetra mila ananana miresaka an' Jesosy Kristy, dia tsy afaka nyrepirepy anao tsony Satana na inona mitranga. Dia manana dia faly tena faly marina tena faly miaraka amin'ny tompo. Tsy azo ampiana tsony zany, tsisy ninina ataoko tsony tsy mila mezaka tsony manampy izany, tsy mila mezaka tsony manala an'izany, satria efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra rehetra. Ozy izy hoe vita tompoko, fanontaniana, fanamariana, fanampiana.